votre partenaire de confiance. I feel good! Limitation à deux vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo dimy. I feel good! Fanyakanareo ny tsay. Isany ao. Isa zany ao. Le baba zany ao. Itsony Angelique fa zany reny eto. Isililo no trimasy. Ny anaty no fa zao. Zao zany ny tena olana kely amiko. Ny kanjo aloha tsy afaka mividy vaovao. Ny vola atao rakotra, ny andro tosika famino any posy ny lafa. Aveo le resaka izy, Andriamanitra ny mahafantatry. Hoe zay mivavaka fataopo ihany fatao. Sady zao hatramo mbola kely. Mbola tsy haiko mihitsy ny hoe ahoana ny fandehan'le izy hoe afiaziny. Satria le izy zava mihaino an'le izy mihaino. Mbola kely mitsitrotra ohatrany hoe saka kely miao. Fa ny afiaziny iny manaizana be. Satria zay tao an-trano zany satry mety mandeha mihitsy eo manino ny sirilina tsy mandeha. Izy miantso hoe aviaziny ifaly sy ioby. Iny zany dia ifaly dia ioby atsomo makana. Fa isirilina tsy voatonona mihitsy. Sady aveo any mifazana izy misy hoe itsoka azy natao atsako aleo mitsokako. Sady azako le teny le namana ohatrony. Aloha matahotra an'Andriamanitra dia zay no tena tsidirako dia mampitahotra. Sady zay tamin'ny taloha mbola nanao korala dia izy izy ianao mitazika an'le korala. Terabe mitazika an'le korala. Vavo mamalana tonga dia tratran'ny kongo fo. Zay bebe dia aviry vazatany zao ny nambo tiako nefa tsy mifananjifany krismasy. Zao mametsa-panontaniana hoe maninona hoa mipakany tsy mila afiaziny iny. Tsisy fanontaniana tsisy ninona fa zay miny dia faly dia ioby zany tongana. Fa isirilina tsy voanteny fazofazo tony zany fa za mbo andeha iangona ihany da pitry fery azy iny satria vola madinika mbo misy ety. Efa dia miraty krismasy sambatra atsika rehetrarehetra. Engany zany tsy ho variana amin'ny anakisoa sy ny jifa azy ny gana fa ny zava-panango zava-dehibe. Ozo nitazika ananazy hoe akitoza efa nitsakoana azy mbo atao loka tsy manino. Zay mino aty faly eny andeha iangona za pitry andeha ho voanto an'izay. Alleluia. I feel good! Limitation à deux vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo dimy. I feel good! Inona moa tsy efa entin'ny rivotra? Rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont. Mifandarana nefa dia tsy miala mizaha. Zay marefa iny, zay manasa olona. Alasinainy tarata lavilaka misy moa sabotsy. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikalikany ianao, maraikitra. Tsy mandeha amin'ny zélone, fa tianareo foana e. Galana, miaro ny fahasalaman'ny panté taxi be. Orange, mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Orange. Saroko zany tsy tia saroko mivoaka etsirona. Zay mahatonga ako miteny hoe aza mbalaina sary tompoko fa raha ohatra ka alainareo sary dia aza voaka Facebook. Zay fa za zany tsy de tia an'iren'le makamaka sary hoe mba manao selfie kely. Tena mialatsiny tompoko fa tsy manao selfie kely mihitsy ny ako eny ampandehandehanana eny amin'ny fiainana andavanandro. Fa raha ohatra ka ao anatin'ny fanentanana na amarititra ny tena zany sy ao amin'ny eny ambony sehatra na amina zavatra anankiray zay azo avoaka ho any daholo be. Tsy maninona mihitsy avoay fa tsy olana zany. Efa miarahaba toko azy toko vavy amin'ity andro farany mialohan'ny fankalazana ny Noël ty. Salama aby eo. Salama tsika menaka anay aby zay. Fa ny anao ndray tsy maninona live ny sariko fa tsy maninona zany. Aza sinan'le ohatran'le aza sinan'le zavatra tsondrotsondromina amin'ny fanjaitra reny fotsiny.
Inona zany? hitanao le fomba Ay miarakantsika rehetra ataoko. Miarakantsika rehetra. miaraka dokotera Manitra Francis Larisaky eo baba Miaro ary toko. Godard Miaraba. le teny miarabany mpiaino rehetra le hitanareo ve le ataon'ry zareo Le ohatran'ny sarabako lamba. aza ataon'ry fotsiny ka Niany tsy reveko le avoakanao anaty Facebook le izy de hoe ay de fa ino ray sipandry zao. Nefa izy le vehivavy io makamaka sara tsy certificat Francis certificat monsieur Turbo na monsieur le tonotonony daholo zay tiany teneny fa tsy olana zany fa le izy le avoaka amin'ny Facebook hoa manjary hitany ay de fa mihinana mofo fa nga mihinana mofo gasy koa nareo tony ino mihinana mofo gasy venolana sara de fa nga mihinana mofo gasy koa nareo tony te hanala azy fotsiny am'izao le olona satria mahita sarany tena de ataony eo commentaire de mitatra am'izay le ambiny rehefa avy eo le ambiny rehefa avy eo am'izay ny anany mihitsy Francis angamba mitovy antsika zay laminy ny any fianakaviako ny tsy tiako aseho fa raha za ataovy an'izay ataonareo na fianakaviako manao Facebook any amin'ny Facebook ny any izy fa tsy ho hitanareo ao anatin'ny Facebook mihitsy ny fianakaviako tsy namako ve tsy namako aby aby izy ny andray aloha namako fa tsy asehoko mihitsy ny sarany de tsy ny mola moa zany ty izy ty ny eo dokotera Manitra ianao moa zany nanasainay anao dokotera Manitra de ianao ny olo malaza ty 24 ty efa nalaza ianao tamin'ny peste fa mbola malaza ihany ianao am'ty de ny tena mampalaza anao anarany fotsiny Manitra fa ty mitondra rehetra Tena ohatrany raha ihany. ny tena mampalaza anao de le fahaizanao manazava sy miresaka tsotra azony be sy ny maro amin'ny zavatra rehetrarehetra de hoy izy anao raha hoe nasaiko lesy dokotera Manitra satria zao ny antony nazavay teo satria zao ny antony ozy izy rehefa farany taona ohatra zao de fanasana ny tena betsaka Tena fiarahana miaraka sy zay anina no antony anasana dokotera Manitra rehefa le manasa mantsany de dika zany eo aloha zany misy ny fitangoronana misy ny fiarahana be dia be misy sakafo be dia be de ny voalohany fiaraha indrindra mirevy zany filaza azy amin'ny teny tsotra e ny fitangoronana aloha zany mbola eo anivontsika ty aretiny mandoza matsiraviny ty fa raha misy naraina roa aminareo izy mitangorona amin'ny anarako de efa eo azy de eo Voalazanao eo am'le le- sakafo indray de le ty intoxication zay tena grave be ty de am'ty andro hafahafa ty ny allergie isan'andro isan-karazany ary matetika moa rehefa io sery sy gripa sy allergie io tonga karazana eo retina zao tonono de le ty zao maiva manjary miamy-maivana sy miha-malefaka ny antikoro de mora idiran'ny aretina hafa le izy ka eo ianao ilaza zany fa zany efa nitoatra mizesta tetomika mai ianao eto maiza misaotra sy makasitraka ny tompona Inona indray ary ary no resana. Tena hita mihitsy zay zao tokoa ndaso aloha resana tokoa. Lay resaka hoe allergie teo ny aretina maro nisy vitsivitsy ny hena tao anatin'lay hena ndray io tonga de resako aloha ny hena hoe inona ny nampihena azy ohatra fotsiny zany nombo io na hena kisoa sakafo tsisy kamakory ty ny areti-pivalanana tao anatin'izay 5 volana zay de somary ny hena manao Zany ve? mametraka totanisa mandrakariva tsy inany ao ministère fahasalamana manana an'lay direction anankiray atao hoe DVSSER le manao veille sanitaire lay mijery ny fahasalaman'ny olona ary mijery ny antotanisa eny amin'ny tompo-pahasalamana ny anarale direction ary ohatrany efa SRO zany reo zany le mitsirika de zao rehefa namoaka an'lay antotanisa somary ny latsaka n'lay ataotsika hoe natao moyenne lay 3 taona teo aloha de Latsaky ny salany latsaky le salanisan'ny 3 taona teo aloha ny areti-pivalanana tao anatin'izay fotoana ny sin'ny corona tsisy ranoko tsy zay lasa fiasanana le ny sakafo fanazavana zany de zao mizahana foana ny resaka tamin'ny tsirairay hoe mizary olona manasa tanana matetika amin'ny rano savony rehefa tsy manda de le gel meza hydroalcoolique efa manasa foana ary matetika iny zany natao fa nisy vokany zany hoe tsy lay Nisy vokany coronavirus tany- ihany zany no ny hena fa Tany hatramin'reto rehetra. areti-pivalanana ry le Tegna fivalana tay makarariky be hitanao le ohatran'ny tapaka tsy nahiny iny dysentery iny ilazana azy asa raha efa nisy tratran'izany nareo any memeny tena tapatsonay rehefa le memeny. ohatran'ny avandray le metapatsynay fa hitanareo ohatran'ny teangery fa tsy matafavoaka de rehefa mandeha mangery de ohatra misy zavatra zay ny anankiray ohatra misy ny tsilolololo zany ny voaka iny raha nisy tratran'iny tonga de mahitsy be za miresaka tafahina taitsina tena marina za resako zany tailoly any anatin'lay
taimiparitaka mantsy a betsaka le olona mangerigery fotsiny tsangoany ity le tsy mandeha any am'le lavapirinky tsy mandeha gabre de iny no miparitaka de tafiditra tsinany ambava na oetiny lalitra na oetiny tanany marikirikony fa zao raha voatrenany iny de mba mieritreritra ihany marina moa fa ty fandarantsika ty de mandeha mivantana amin'ny Facebook a ho anareo zay afaka tijery tay amin'ny Facebook zany anaraka le fandarana amin'ny Facebook zany de afaka manaraka budget 96.6 tijery tay anay nareo mandeha mivantana amin'ny YouTube ihany koa izy isorana ny galana sy ny orange hatrany manoana ty fandarana ty de isorana be dehibe atsika rehetra zany ny ena reny arehetra reny zany hoe tsika zany a tokony hitazona an'izay fahazarana izay ny manasa tanana amin'ilay fotoana tokony anasana tanana io tanana io koa zany rehefa mandeha eny amin'ny tontolo rehetra eny a tsy mipentipentina eraky ty zay hita rehetra ty fa mba atao aposy io tanana io indraindray ihany fa tsy de mahita n'in'ilay posy madio so de posy misy lelo ohatra ny Mr Bean nasina bonbon ndray miraikitra ndray ny tanana iny moa zany efa mandaitra ihany fa mesaka ihany tonga de efa manomboka averitsika foana le izy io averitsika foana hoe aza diny mihitsy le manasa tanana na amin'ny savony na amin'ny solution na amin'ny gel hydroalcoolique sy tiana le gel hydroalcoolique ange ty tsisy hafan'le hoe manendy atody maika be ohatrany hoe fa rehefa tena amin'ny fotoana de hoe ndao mba hanao sakafo tsara manasa tanana amin'ny rano savony ary nisy resaka natao ndray mandeha le hoe ny any amin'ny kitapon'ny ankizy mandeha mianatra asivy tapana savony kely ihany rehefa any ampianarana izy misy rano any de mba samy mamoaka le savony kely eo aminazy zarina lay zaza anana an'izay fa mety fa misy savony misy le fanasatanana azo isorana be dehibe iny zany mandeha reny fa ao anatin'ilay fanapoziana ara-tsakafo resantsika ihany a azadiny koa am'izao fotoana zao misy an'ireto ilay hazan-dranomasina zay tsy tokony hohanina am'izao fotoana zao reny le misy an'le alga toxique poizina alga mampina tay zay hofarana am'izay ngamba nylesa tay aloha fa asiana resaka hafa ndray mivadika ampe zay aloha mba hivadika marina le teninao teo hoe resaka le trondro a misy zay no mahatonga ny ministera le mamoaka an'le rehetra tsy mahazo manjotrony amin'ny eto de tsy mahazo hoaniny rehetra trondro ranomasina ranomasina tsy de misy an'izay trondro ranomasina satria amin'ny fotoana tahaka izao no maniry lay alga de mihinana an'iny lay trondro na lay trondro vavety mihinana lay trondro madinika nihinana n'lay alga de matetika tafita foana iny de mila mailo tsara tsika rehetrarehetra reny lay sardine reny ohatra zay mahatonga ny sardine tsy hoanina ny lohany tapahana tsara ny lohany de zay no fanamariana ihany no atao zany loha tsy hoe koa hoe fampiororona antsika no antony nanasana ny dokotera manitra eto a fa fampitandremana ihany satria arak'izay voalazany teo zay hoe ho avy ty ny fety efa ao anatiny tanteraka moa tsika io zany zao hoe ny embouteillage efa manao ny ataony ka noho izany aoka re mba samy hitandrina manaova fety a manaova fety fa tsy hoe kory aza manao fety mihitsy manaova fety fa mitandrema fa ny aretina de mbola eo manahoana tokoa zao ny fipetrapetraky ny aiza ho aiza zao ny coronavirus am'izao amintsika eto Madagasikara misy tsirairay mivoaka ary iny matetika reresantsika hoe azadino fa mbola eto ry zalahy sary zavavy ty virus de mila mitandrina sika rehetrarehetra lay fitandremana voalohany tokony atao aloha ngamba tsy fanentanana tsony rehefa mbola tsy voentana hatramin'izay a de efa tena kaniombon'ray mandry tsy ndray mifofa de ataotsika foana fampatsahivany de lay tsika menakavy am'izay no andray zao mantsy zavary mihitsy ke Francis tsika manana fahalalana ambony be raha resana zao hoe iza ny mahafantatra an'izany virusna coronavirus manangatana zaza amin'olo raha mety tsotra daholo fa professeur na lasa lavitra daholo anaty Facebook eo izy zany de rehefa tenenina am'izay ohatsy ny ahoana ny fomba fiarovatena amin'izy io mbola misy ihany ny mahafantatra betsaka ny arotava manasa tany rano savony apetraka zay fantany farany izy am'ireo no ataonao am'izao fotoana zao manomboka tsisy manomboka le mametraka le arotava ve ara-dalàna tsara ohatrany ahoana le ara-dalàna manomboka eo no milatsadatsaka lay atotanisa de iny le resantsika apetraka tsara ny orina sy ny vava ny rakofana am'le arotava ary vava orina ozy
matetika averin'ny dokotera mpanao fanentanana mantsy hoe lasa manao arosoka ny olona am'izao ndraindray kasitety misy arotenda misy lehilahy mifanena aminao de maintimainty le kasibosina de ampidininy atao amsoka verinao fa be volombava be fa manina raha tsy atao le izy eo e satria le olona koa zany tokony noraisina an-tsaina hoe io anie fiarovana dikany zavatra iny ohatrany hoe tena mialatsiny ama ohatrany mampiasa kapoty anglisy ianao zany ka raha mampiasa kapoty anglisy ianao eo am'le tokony ametahana azy no izy fa tsy eo ambaniny eo sasany ataony amin'ny tanana ataony amin'ny tanana ohatry zao de iny ingénierie de le manao bikini ihany e inona no rakofana amin'ny lehilahy amin'io tsy le filahina iny ve le zany ohatrohatra manao hoe le filahina voakeny any fa manao ohatrany avaava be rangany eritreritran' zany fa ina ary le zavatra mihitsy hitako zay raha le hoe any makany amin'ny place zareo de alany le string de miteny telefona mihitsy zao hoe apetaka ara-dalàna iny ary rehefa isakafo a na tsy maintsy ampiasaina ny vava de aleo asorona mihitsy fa tsy apetraka eo am'soka tsy akirazorazo asorona mihitsy isorako le restaurant etsy mamasina etsy mametaka an'izay soratry zay tena asorona mihitsy fa tsy apetraka am'razorazo na apetraka ambany soka kely eo fa vo maika tsy mety la izy de zao hoe fety ho avy ndray za zany efa manasady hoe bizo be orokoro aza aloha raha ngaloha tsy de mifanoroka aloha ty avovava angely izy mbola mety isy any angely asymptomatique lay tsisy fisehoana aretina fa tiako zany afaka zany dokotera mantsy mariny tena avereny farany zay hoe fa za tena le maso mijery tonga de mba hoe tonga de amba ao e le maso mijery kobakobatanina kely fa zay ny sorako an'lay fanoloana taova taty amiko aloha efa tam'izay any efa tsy mahazo manao an'izany de sorako an'ty coronavirus ty trangatanana de vita fa misy le flasy be le ferora be de nomanga tsitsika kely izy avy eo tsy voarivotra le mando fa amafisitsika foana dokotera manitra mbola io aretiny io fa ny firovatenatsika no raha jerentsika zao ny eny amin'ny hôpitaly am'izao fotoana zao a de ny tranga misy eny amin'ny hôpitaly raha isitsika ny eto Antananarivo be felatanana sy tsy miravoangy de kagravy no misy na de ray sy roa aza maninona no kagravy mevitsy le izy zany fa mevitsy le izy a fa sendran'ilay efa misy asarotany avokoa no tonga ao anatin'ilay misy fisehoana kely ngamba veritsika ndray ohatra ny gripa kely de misy ranondelo kely lelay mikokoaka kely farifaripeo misy raha tratran'ilay fivalana tena zany mihitsy aleo miaamy aloha zay ka ohatry zay ny problema ange de rehefa tena tonga any am'le fahaseporana am'izay de lasa tonga ary amin'ny ohatra ny hafahafa raha doko aiza moa tokony ale izy tsy nanao test mihitsy tsy nanao mihitsy izy fa ny test ave mbola mandeha foana mbola mandeha foana test fa zao fomba fanaovana test satria le riany voary efa tsisy tsony manatona le tobo-pahasalamana akaiky indrindra CSB1 CSB2 tsy mandovola manatony ao de zao fipetrany aloha angalany lerona 50 000 dasy kosa aloha miresaka am'ilay tobo-pahasalamana mihitsy aloha inona lay fisehoana aretina mahazo anao ohatra miakatra ny hafanana ao sady misy testana paludisme misy testna tsy testa covid ny tsisy aloha fa paludisme tonga aloha jerena sao de tazomoka rea de iny test tazomoka iny gratuit iny raha négatif iny de eo izy vao mandeha lavidavitra hoe aleo ianao atao test covid ary raha zay ny zavatra am'seo tsy ao am'le CSB le manao test fa irana makery am'le hoe be felatanana na gera za tsy miatratra Antananarivo mihitsy am'zany fanotaniko zany raisiko tsotra be eto aloha le izy any ambositrany ny any arakaraky ny toerana misy an'ilay efa inona ny ilazantsika azy le centre any lay miady amin'ny covid mbola mitombona hatramin'izao sady ambala avao zao mianao tsika sady manana ny toerana efa fantatry ny isaparitra io raha mijery zao ny any Antsiranana de ny any zao efa misy tobi-pitsaboana mihitsy eny amin'ny cure satria teny le nisy problème de nisy tobi-pitsaboana eny misy tobi-pitsaboana io zao mbola any izy am'izao fotoana zao mbola misy mandeha ara-dalàna misy tatitra isan'andro tonga ary zavatra mahafaly aloha ny any amin'ny faritra Antsiranana raha andeha ataontsika hoe 50 ohatra ny mitsaboana de le 90 sitrana avokoa amintsika vokatra tamin'ny 17 volana tonga isan'andro de za zany mamaky an'le izy de faly be satria za moa zany
atao hoe coach ny so de anetsirana mampieritreritra ny olona zany dokotera manitra hoe ohatrany zakatsika gasy raha nga le aretina tsy zay ohatrany hoe tena mety amitsika afaka miaro tena amin'ny alalan'ny fiarovana ato anatiny ato a ny malagasy mihoatra amity endriky le aretiny ty a ohatrany mbola zakany satria raha mpitahaina any amin'ny faritra hafa zay tsy mbola nisy limitation le virus ohatrany mba mahazakazaka ihany tsika ny raha ny isan'ny olona voan'le aretina tiako tenenina satria ohatrany ny teny le dokotera anankiray tamin'ny tele alina hoe efa polisan-jato ny gasy to ohatrany fanandalovana i professeur Zely professeur izy nanazava tokoa ary zay nahita aloha zany de tena nieritreritra hoe zay nandalovana ohatrohatry zao ny zavatra nazavainy tamin'io hoe samy hafa be ozy izy le hoe PCR positif sy le hoe nanaovana enquête na séroprévalence ny enquête na séroprévalence zany am'teny malagasy zany le séroprévalence io de ny hoe ijery ny olona efa nandalovan'ilay virus de ahitana ilay hery fiarovana zay vokatry ny fisian'ilay virus niditra de mamorona hery fiarovana ny vatana de iny hery fiarovana ny fironiny jerena TDR ihany zany io tsy TDR fa tena enquête manao ohatran'ny io lay fanaovana ny PCR sy ny ano ihany nijerevana azy de zao ndray ny anticorps no jerena amin'io le TDR le resantsika mahazatra io mantsy anticorps karazany roa ny jereny amin'io le IgM sy manjary resaka zany nefa hoe inona zany le IgG sy IgM tena tsara hitanao hitany dokotera manitra asitsika dokam-barotra nge toizana rehefa avy eo andao miaraka ankalazany fetiny krismasy taom-baovao miaraka amin'ny Itel mandritry ny promotion atolotry ny Itel ny voalohany hatramin'ny 3 décembre mividiana smartphone Itel na télé écran plat na écouteur bluetooth Itel ary mahazo fanomezana eo toy ny gisa na gany na akoho anaovana fety sy loka maro hafa ny fisariana dia ataony isan'andro eny amin'ireo tsena Itel mobile manerana Madagasikara koa fangana ary maka ny anjaranao. Ça sent la... Bah oui, ça sent la fête chez Batimax. Fêtez Noël avec Batimax tout le mois de décembre. Achetez au comptant et bénéficiez des remises de 5 à 70%. Soyez les 50 chanceux et repartez avec des cadeaux pour tout achat supérieur à 300 000 ariards. Rendez-vous sur notre page Facebook pour le tirage des gagnants le 24 décembre à 11h. Et surprise du Père Noël pour vos enfants au magasin. Soutenons ensemble les orphelins de l'association ACAM par une collecte de jouets et vêtements. Batimax, la qualité au meilleur prix. Noël bomba be miaraka amin'ny Tecno. Manomboka ny fahasiviny volana Décembre ka hatramin'ny fahasiviny volana Janoary mividiana Tecno toy ny Spark 5 série, Camon 15 série, Pouvoir 4 série, Pop 2 Plus, Pop 2F, Pop 3, F1 sy ny 6. Mandraisa anjara amin'ny tombola goavana zay mety azona moto, télé écran plat 43 pouces, rice cooker 10, bouilloire 10 ary ventilateur roue. Tsy izay ihany fa mbola mahazo fanomezana io toy ny power bank, yelo, kitapo, écouteur, carte mémoire, t-shirt, agenda Kouyenao. Tecno. Expect more. Savez-vous que chaque briquet BIC est soumis à plus de 50 contrôles qualité et sécurité à sa sortie d'usine? Savez-vous qu'un briquet BIC dure 2 fois plus longtemps qu'un briquet ordinaire? Chaque jour, 5 millions de personnes dans le monde achètent un briquet BIC. Comme eux, choisissez un briquet BIC. Ataovy zay mety fa akaiky ny fety sady efa nisokatra neny avant 5 heures efa miandry anao ireo mpivarotra amanjatony sy ny lamaody vaovao marobe na ho an'ny ankizy na ny lehibe sady misy loka maro zaraina ny hatramin'ny 9 décembre zao araroty fefa hely zay avant 5 heures toerana miavaka lamaody miavaka. Passe-moi le Coca-Cola. Allez, posez votre téléphone. À Noël, le plus beau cadeau que vous pouvez faire, c'est d'être là. Mettez votre téléphone de côté pendant le déjeuner et le dîner et donnez à vos proches quelque chose d'unique. Vous-même. Coca-Cola vous souhaite un très joyeux Noël. Tinty paozinao rodana be tiriny eny. Andray mbola imezanao ihany za efa intelo be zao nanolo koso tamin'ny alina visaka ka
mila mitady solution tsika ratsy. Marenina aloha dia hiadana slipers ampiasaina. Slippers za manomboka zao. Cool slippers, zaza salama ho fiadana ny tokantranoko. Mpamorona ianao, mpandraraha, mpanao asa tanana, mpikaroka. Isika rehetra dia mpitondra fahamoronana, hevitra, fahaiza-manao sy ahitao vaovao entina hanatsarana ny fiainantsika andavanandro. Ny OMAPI dia manampy anao amin'ny fomba sy ny dingana rehetra iarovany sy azonao ny mari-pananana. Izany irery ihany no ahafahana misitraka sy miaro ny zonao manoloana ny tsy fanajana sy ny fampiasana tsaradrariny. Tongafa mandrakitra ny soratra ny zavanofironao aty amin'ny OMAPI Ambandi na antsoina ny laharana 22 335 02 fa manampy sy miaraka aminao ny OMAPI. Ndao arovana ny famoronana mba hanisehana ny fifaninanana ankalalahana. OMAPI. Eny amin'ny Shell no tena fedy be. Fanentanana sy lalao isan-karazany no miandry anao. Azona fanomezana eo no eo. 3 alina monja mividiananao solika na menaka na entanao amin'ny shop Shell. Dia efa mahazo kado avy hatrany ianao. Ary ao amin'ny page Facebook Shell Madagasikara ny fandalam-potoana amin'ny hetsika rehetra. Shell dia mirary fety sambatra ho anao sy miankonanao. Miasa saina sahirana amin'ny tatoerana iantsenana amin'izao andro fety izao kiza. Za kely amin'ny Leader Price no miantsena. Misy entana maro no sady tsara kalitao nefa mividy mirary. Zany ve fa misy izay ilaiko rehetra nefa ve any? Ie, sady afaka mikomandy mialoha ireo entana vokarin'ny Leader Price ihany koa angindry. Andao amin'izay ary. Sady efa ela koa tsika ny tsy miaraka. Dia ao amin'ny Daily Leader sika sindry no miresadresaka sy miala etaeta. Mirary fety sambatra ho antsika rehetra ny Leader Price. Leader Price, mety be amiko. Les réfrigérateurs Samsung, garant incontournable de fraîcheur, avec le système Twin Cooling Plus qui offre un refroidissement complet et adapté. Conservez sereinement vos aliments. Doté de la technologie digitale inverteur silencieux, vous allez en plus économiser jusqu'à 50% d'énergie. Achetez les réfrigérateurs Samsung originaux, garantis de 2 ans chez les revendeurs agréés et les magasins Cosmos. Iny zany manitra be zany so dia mainy vary. Rano vola Luca, rano vola instantané, rano vola Luca, arotsaka anaty rano mafana dia mahazo rano vola manitra tsara. Ahoana tsara? Rano vola Luca, arotsaka anaty rano mafana dia mahazo rano vola manitra tsara. Rano vola Luca, tsy mandoro vilany. Kay! Sady manampy amin'ny fandevona-kanina, hitanao eny amin'ny Score, Shop Liantso ary boutique Jovena. Tsisy akora simika, vita malagasy. Rano vola Luca, andramoka ankafiziny tsirony. Ny Ministeran'ny Industrie, ny varotra sy ny asa tanana sy Gaz Events manolotra anao Trophée Innovation et Résilience. Ireo orinasa voasafidy tamin'ity taona 2024 arivo ity: Trophée Finance ACEP, Trophée Communication ACEP, Trophée Vert Star, Trophée Consommateur Star, Trophée Produit de Nélec. Gala Trophée des entreprises, un événement Gas Events, partenaire officiel Star, partenaire technologie Fly Technology, partenaire ACEP, Groupe Cypromad, BFVSG, Emuna, CJD, TAF, OQG, Blue Line, sponsor Diamant, Abibo, sponsor Ruby, Groupe Villatex, sponsor Emerald, EasyLink, sponsor Joyau, Allsim, BNI, radio officielle RDJ. 25 et DS Communication vous présente Christmas Night Fever. Ce vendredi 25 décembre, à l'endroit Israq, à partir de 20h. Ambiance clubbing généraliste et toute génération. Animé par Menchka TJ, Kova, DJ CMC, TJ Jerry, 3T, Kiku et Raers de la RDJ Team. Christmas Night Fever. Radio officielle RDJ. Iaraka ifaly amin'ny sakafo feno otrikaina isika amin'ity farantaona ity. Asan-dranomasina vaovao isan-karazany, tsara kalitao nefa mora. Crevettes, calmar, poulpe, tranche sy filet de poisson hifampizarany mpianakavy sy ny mpinamana. Tonga vary, misitraka fihenam-bidy 10 isan-jato mandritra ny fety eny amin'ny Jumbo Score, Shoprite na ireo Sopromer 450 akaiky anao. Sopromer, mora, azo antoka, be hisafidianana. Envie d'un réveillon inédit? Rendez-vous à la soirée Golden Hour ce 31 décembre à la salle plénière CCI VAT à partir de 20h. Un grand buffet sera concocté par Mutsu. À minuit, levons ensemble nos verres autour d'une coupe de champagne. À l'animation, l'orchestre, album musique. Jetax et Chinchal vous mixeront les tubes rétro et les hits du moment. Carte d'invitation disponible au Presto Garden Town Waterfront
Vivez votre plus belle soirée de l'année et laissez-vous sublimer. Lahaly tsara be lahaly tia tsisy balaoasy tonga ndraiky Noël kizalahy efa tonga amin'ny tsara dia akao Père Noël midina jusqu'à 50% bezao ny frais d'avion akao manomboka 20 décembre ho avake jusqu'à 5 janvier 2021 ketongava migna rô mitsidika agence-njare marivo anao na manokatra internet amin'ny www.tsaradia.com. Tsaradia nosy iray tsikiray. Bon appétit, Manolotra ora ho anao. Bon appétit, le plaisir de manger. Canal+, disponible n'importe où à Madagascar. RTJ amin'ny Valy maraina. Tonga eto amin'ny fotoana anarahana indray ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao isika mpiaino ny RTJ. Fa efatra amby roapolo ny volana Desambra taona 2020 miarahaba tompoko ary manasa antsika rehetra ihany koa hanaraka tamin'ny faran'ny fotoanan'ny vaovao. Notanterahana tamin'ny nomaly iny teny amin'ny fobetoeran'ilay voamiram-pirenena misahana ny raharaha-pifidianana eto amintsika teny amin'ny seny alarobia ny lanonana famoahana ny voka-pifidianana vonjimaika ho amin'ny fifidianana loha olona tamin'ity taona 2020 ity notanterahana ndraiky amin'ny 10 volana Desambra lasa teo. Nasaina nahatika izany ireo mpiara-miombonano karaha-pifidianana rehetra ny firaisamonim-pirenena ny solitena ny raha-mpanjakana misehatra amin'ny fifidianana ireo mpanao gazety ary ny solitena n'ireo listy ny kandida izay nilatsaka ho vidiana tamin'iny fifidianana iny. Raha kapoka ny vokatra dia nanjakany teo anivon'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny vondrona ny toko izay nandrotsaka ho vidiana izay mpanohana izany fanjakana izany ny vokatra ary nisy ihany ny sasatsasany izay nahazahoany ny hafa toerana toy ny hoe MMM dia nahazo toerana miisa 2 amin'ireo 2010 ary ny ambiny izany dia ho an'ny vondrona isika rehetra miaraka amin'ny André Rajoelina. Fantatra fa 20 ny isan'ny loholona izay novidiana ary ny enina ambiny kosa dia hotenen'ny ny président de république araky ny lalàna. Nitoy nandritra ny filan-kevitry ministra natao omaly efatra amby roapolo ny volana Desambra tao amin'ny lapa-panjakana tao avy tao ny fandalinana sy fandrindrana tsirairay ireo tetikasa sy ny tanjona napetaky ny ministera isa-tokony araka ny paikady hoe tramandrafitra ny tsipiriany ilay antsoina hoe PM na ny programme pour l'émergence de Madagascar. Tsy ahivina fa tetikasa azo trapahitana azo refesina ahitaham-bokatra haingana ary mipaka mivantana amin'ny vahoaka no arafitra sy atao ary mitondra makany amin'ny fanatsarana ny toe-karena sy ampiakatra ihany koa ny ari-karena faobe. Nandritra io filan-kevitry ministra omaly io dia nisy ny fandaniana volavolan-dalàna sy didim-panjakana ka araky ny tolo-kevitry ministra ny fiarovam-pirenena dia niraisitra ny didim-panjakana nanindrena ireo manamboninahitra ambony mitondra ny laharany jeneraly izay miisa 10 toy ny généraux de brigade, ny généraux de brigade aérienne, ny contre-amiraux des forces armées au rang ary ireo manana ny laharam-boninahitra général de division na général de division aérienne na ihany koa vice-amiral ho an'ity taona 2020 ity. Mbola resaka miaramila ihany santatra ambavarany ny fitsarana miaramila ho an'ny zatovavy tamin'ity taona 2020 ity ka tolorana fisaorana manokana ireo tonga marobe nanatosa izany hoy ny ministera ny fiarovam-pirenena. Efa tapitra ny fepitaona nahafahan'izy ireo nanatanteraka izany raha ny tamin'ity taona ity araka ny fanamariany ity ministera ity hatrany. Momba ny eto Antananarivo renivohitra dia mifarana amin'ity anio ity ny fitsarana miaramila ho an'ny zatovolahy ho an'ny eny amin'ny kianjan'ny Betongolo araka ny fampitam-baovao izay ataon'ny ministera ny fiarovam-pirenena hatrany.
lanonana tsotra nefa manana ny maizy azy no tanterana ty amin'ny rovany Madagasikara omaly nandritra mifalorana ireo arem-bakoka azo tamin'ny lavantana tao tany Londres ny fahavalon'ny volana desambra lasa teo. Nitarika izany ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina notrony ny ministry ny raharaham-bahiny niaraka tamin'ny talian'ny kabinetra avy eo anivon'ny fiadidiana ny repoblika. Nanatrika ny lanonana ihany koa ny fianakavian-dra Navalona fahatelo ny prime ministre Ralain Arvony. Anisan'ny nataon'ny président repoblika laharam-pahamehana ny famerenana ny vakoka malagasy ary sambany teo amin'ny tantaran'ny firenena ny fitambarana asa sy ezaka maro nafahana nampody atanindrazana ireo arem-bakoka ireo. Fiaraha-miasa tamina departemanta maromaro ihany koa nafahana nampody ireo arena ireo ary nitarika izany ny président ny repoblika Rajoelina. 520 mahery ny fitambaran'ireo zavatra tao anatin'ilay fihezanetana momba ny mpanjaka Ranavalona fahatelo hita tao anatiny akanjo, vilory, sary isan-karazany, carte postale, gazety ary antota taratasy samy hafa. Tsy mampandroso antsika hatramin'izay koa ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina Lalatina Andria Tongarivo ny tsy visy ny fiorena mpakatsara ary lesoka nananantsika ihany koa ny fahavitsiny ny arena manatantara teto amintsika ary mbola voatahiry. Ao anatin'ny ezaka ataon'ny fanjakana amin'izao fotoana izao ny fanangonana ireny vakoka ireny araka amin'ny fanazavana izay mbola fantatra fa tavela any ivelany nefa mifono tantara. Ankoatr'izany dia novinavinaina ho sokafana mialohan'ny fetin'ny krismasy ho afaka tsy dia be somaro ny lova Madagasikara araka ny fanazavana nefa omaly dia voatery tsy maintsy ahemitra herinandro vitsivitsy izany noho ny fandaminana samy hafa izay tsy maintsy tanterahana amin'ireo arem-bakoka vaovao vao tonga eto amintsika ireo. Hofaranantsika teo indray ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny RDJR dia ametraka ny manam-piresaka ho antsika indray tompoko ho amin'ny fotoana manaraka afaka adindroa. Manam-piresaka tompo. Seria. Leo be. Rivo baovao. Tsy rivotra fotsiny be zany. Rivo baovao. Salama daholo e, efa andro fa soma vao ny rapa. Ny zavatra mahafinaritra dokotera Manitra zao dia maro no tsy maintsy voara eto izay mankasitraka tokoa ny zavatra efa nataonao sy nataonao satria arak'ilay voalazako teo hoe ianao zany mazava be zavatra fomba filazanao zavatra tsy teknika loatra fa le tonga dia mahakasika ny olona rehetrarehetra dia mazava be. Ohatra hoe raha zaho zao manazava an'izy dia ohatra mbola sarosarotra amin'ny olona any mandray an'izy. Ao anatin'ilay fanazavana tokoa nge misy an'ilay atao hoe définition clinique ilay famaritana ara-tsiansa fa ho an'ny mpampita hafatra dia tokony hanana n'ilay famaritana eo anivon'ny fiarahamonina. Andehanao ohatra tsika any amin'ny ara-tsiansa ny atao hoe kitrotro dia misy tena apetraka mihitsy hoe misy izany signe de complique ao anatin'ny vaovao fotsifotsy kely izay ao amin'ny takolaka ao dia miakatra ny hafanany dia misy mikobotsibotsina ka reo mikobotsibotsiny ireo dia ohatrohatran'izao ny elanyelany sy ny karazany inona ny rarahin'ny olona n'izany moa fa napetraka eo anivon'ny fiarahamonina dia hoe rehefa miakatra ny hafanany ny vatana ka misy mibotsibotsina na mandrotsorotsy ny vatana dia very toy ny efa kitrotro sahady dia manatona tobim-pahasalamana fa mamono ny kitrotro raha tsy mitandrina dia tahaka izany no ataontsika dia tonga izany dia indrindra rehefa mangatsiaka reny le resahantsika hoe atao izay azahoana azy tsotra dia ny mpitsabo amin'izay rehefa avy eo no manazava azy moramora dia tsy azo atao mihitsy koa ty le hoe resahako izany misy fotoana antsika miresaka be dia be nge amin'izao hoe miakatra hafanany e tazomoka ny tazomoka angeva be dia be zao hoe ny tazomoka ny tsikongonia ny tazomoka ny paludisme tazomoka ny dengue samy tazomoka daholo zany ary ny mampiavaka azy dia zao misy tazomoka amin'ny vola koa dokotera tazokarena fa mampiavaka azy dia zao raha vao tazomoka paludisme dia le moka manaikitra lay moka vavy anofel ainaka izy iny manaikitra manaikitra io ao an-trano amin'ny ariva
ohatrohatran'ny misy itovizana vehivavy any a manaikitra amin'ny alina amin'ny ariva ao an-trano ore olona zany ny moka vavy mahatonga paludisme de mora tadidy izy am'izay am'izay fotoana zay tokony matory eo anaty lay misy odi-moka zany amin'ny alina zay le izy mazava be zany resaka hoe maninona ny matory eo anaty lay misy odi-moka amin'ny alina satria ny moka mamindra n'lay tazomoka paludisme amin'ny alina izy manaikitra ao an-trano zay le fetsonan'ireny moka reny moa zany de makorelona fa adraigna adraigna ina mole ty tsaiko fa fanohatra am'izay kosa le moka anankiray mahatonga ny tenitsy indray a maraina ary any ivelany matetika vehivavy any ay ve misy manaikitra ao an-trano de any ivelany koa mbola misy manaikitra orangaty sa de miteniteny foana eto fa zao le izy miresaka an'izany tsika ao anatin'izao farany taona zao a tsy mieritreritra fotsiny tsika hoe fety a fa mieritreritra fety a sy fahasalamana sady fa ny zavatra hitatsika tamin'ny taona lasa raha tadidinareo rendasatsarona izy le olona matetika amin'ny firesaka azy reto ilay fanapozinana ara-tsakafo mbola nisy a indrindra ty atody ahoana le resakitsika tamin'ny atody teo aloha fa iny tokony ho apatsihivina fa ny atody tsy fanasa tsy sasana amin'ny rano tsy sasana iny akorany iny tsy fanasa iny raha ohatra moa zany nianatra moa de phénomène de d'osmose fa ny dialyse moa fa niatra tamiko mafy mahatonga zany zany de zao hoe maka lamba madio mandomando tsy lena be a de fafana fotsiny ny atody a de rehefa mikapoka azy le mamaky azy kapohana mafimafy tsara tonga de vakina atao zay tsy sin'lay akorany latsaka ao anatin'lay atody iny de iny tonga de arina de ny tanana rehefa avy eo lenandray an'lay atody sasana ndray aloha zay vao mikarakara manaraka zany le fitandremana kely zay zany le hoe le je retiens zay le rehefa manao calcul je retiens zay tadidiko foana tamin'ireva voakaboka mihitsy raha voadiny le retenu de iny zavatra iny a lay tadidina kely mantsy apina am'le anankirehefa fanampy reo a de mitondra ny lizy de zay de ny mayonnaise satria mayonnaise ny atody mavesatra satria tadidy io fa ny voron-drano a tsy hoe za misy mayapisika analizy teo ny atody mavesatra ny atody ny voron-drano a de hena mena fa ny atody voakan'ireo zany a de atody mavesatra ka tsy de tsara loatra anaovana mayonnaise tsy de tsara loatra ny mayonnaise atody tarimo ganglion tangiky ny anarany raha vao misy atody tarimo aloha ka manina moa raha resahana le resaka pesta ny atody tarimo pesta marary a tsy mitovy am'le atody tarimo a le misy maratra kely zay koa zany azo anavahana azy le atody tarimo am'le misy maratra io moa zany dokotera ny aniny iny le vokatry ny fierovatena barazy iny le ataoko fanoharana hoe raha vao miditra ny tanàna de misy an'le gendarme na polisy le misy an'le barazy manakana de iny no mijery zay jiolay mitadiditra ao tanàna ahitana an'le sokatra de zao ny olana kely zany am'lay olona le olona tam'ireny zany nietreritra hoe rehefa misy atody tarina de didina ny vonantsy ny ao anatin'ny saina hoe atao zay ampalamadamaka an'lay atody tarina vo maika manaparitaka an'lay otrika aretina de iny niteraka fahafatesana zany na voan'leto hoe voampesta raha nisy 13 ny voamarina fa voampesta teto Madagasikara hatramin'izao tamin'ny herintaona fotoana tahaka zao efa 50 fa tsika zao teo amin'ny 13 14 dikan'izany a niezaka tsika tao anatin'ny fiarovana sy ny fitandremana fa mbola misy tratra ihany ary mbola nisy maty ihany a na tonga le maty inge le tara vao tonga any am'lay toeram-pitsabony amin'ny aretina rehetra dokotera fa amin'ny aretina rehetra satria le matoko tena be lavakorona ka manatsofoka voana ino moa zany voana lotsia ngeza loatra zany ledsi zany matoko tena be lavakorona ko rehefa jerena fa any ambany izy de ohatra manao madinesy
azonao manao selfie anao de ataonao voany ambany le alina de hoe izy anao tsara solomasoko zany fa ianao tsikafo mihitsy ny dokotera misy olo hoe mpivarotra sasany zany eny amoron-dàlana reny hany masaka misy efa fatany ihany le zavatra tokony atao rehefa manao mayonnaise tokony ampiasa nytony atody maveza tony fa tsika no le akamoana ve sa hoe ina mahatonga zay fitiavakely io zany a tena fitiavakely a tsy mitondra ho aiza angely izy ary io zany tena hitako mihitsy ary tsy zay ihany a reto lelay mikarakara sakafo de tsy manasa tanana mampinatay olona rangah za zany mahitsy be miresaka mpajerevy any zay omena ny olona fa aza mampinakina-pona olona ohatr'izay le fomba ataotsika atafita le afatra fa zandragaza atao zay mihitsy elana tsy mibebe aminareo aza tino a indraindray vo eo maraina eo zao mandalo de misy an'ireto le mivarotra lasopy a eraky ny sisin-dalana tsy ratsy a mahino ny fofony zany kosa aloha zany ay rangaty zany tena le lasopy ao daholo reto le kojakoja kely ny mampisy fofona tsara fa ny olana de zao lay rakotra n'lay vilany ty le vilany aluminium-ny ambatolampy dioviny zalamangira tena mipilapilatra be mihitsy raha nga hitako ary zay mandalo a de mahatsiazo hoe mariny zany teneny zany de éponge ny amafany azy éponge fa le éponge nefa tandalirina be mihitsy fa iny ny andolirany azy eo foana tsisy savony tsisy rano fa mangirana angely izy ka mieritreritra izy ngamba hoe bob l'éponge io ampiasaina de zao nitadidio ary tsy zavatra mamirapiratra akory a de hoe madio tsisy microbe amy zavatra hoanina miditra ao am-bava apetrako tsara lay miditra ao am-bava io resako io za tena tsika zany fampita hafatry misy savony no ilaina misy ny fomba nanamboarana lay savony misy singa mamono de zay na tonga antsika nyteny hoe na lavenina raha azo ampiasaina satria lavenina no fangaron'lay menaka io nandrahoana le resaka saponification ty tany amy terminal raha verina daholo le izy hoe inona ny ilana zany raha mise ay zany ay savony ty zany zay ny teny ilana azy raha vao tsy manao an'izay kaika de savony tsy izy fa tsy maintsy zay le savony de ny tena savony tsara hony a le savony gasy nareo ngapa nietrehitra misy fofony ratsy be nge fa rehefa tena nanotaninana ny any ampitan-dranomasina azy manafatra savony gasy rangaty le savony gasy tena mba manontany olona io savony gasy fa am'izao ndray le savony gasy le resa tsika akonge savony gasy akoho gasy inona gasy koa eritreretiny olona fa hoe ratsy pôzy fa tsara indray ratsy indray le ody gasy le misy ody gasy frantsay ody gasy espagnol tantara be le tany Côte d'Ivoire fo ny ody gasy na Côte d'Ivoire fa ny am'le savony gasy le mamia le fofona ratsy iny a fa io savony gasy nefa ny anasao tarehany fa tena mamiratra fantatra ery ary madio be ny tare miala ary panda ary machine calculer mantsy mony machine calculer miala reny le point noir miaratra amin'ny orana somasa fa efa nisy nahita hevitra kosa nge zao nanala n'lay fofony efa hita zany ny am'izao lay menaka ampiasaina no novana fa ny menaka ampiasaina amin'iny zany mety jaborana iny jabora mihitsy inka jabora mihitsy zay na tonga ny fofona iny efa niova zany menaka nampiasaina de fa fampitandremana foana le izy averintsika teo a ny atody a tompoko tsy fanasa de rehefa vita mayonnaise a de misy fetrany koa ny tehirizana azy indrindra ny tsisy n'ity le vata fampangatsiahana lay vata fampangatsiahana fitehirizana anazy mantsy eo am'le hoe +4 +8 degré celsius fa raha latsaka be an'izay le hoe 0 minute le ataony anaty congélateur raha vao mivoaka indray mandeha ao tompoko lasy tompoko vavy aza averina ho intsony tsy mety zay koa zany am'reto lay sakafo rehetra na trondro io na inona rehefa mivoaka na ena rehefa mivoaka avao anaty congélateur de nampiasaina de hoe misy ambony tsy azo averina anaty congélateur intsony tompoko zay no mahatonga antsika rehefa hitahiry sakafo anatina congélateur de tonga de tetehana arak'izay ho ampy ohatra ataotsika fefakilao isaky ny finosana de ampidirina ao anaty congélateur de mamoaka fefakilao isaky ny inana fa tsy hoe namoaka sasany zany any amenakavy a isan'andro ohatra isan'andro malany firy grama na ohatrohatr'izany de tonga de tetehana rehefa avy mivity de finosina am'lay fonony
plastika manify iny de apetraka ao anaty congélateur am'izay de ao zany efa tonga de misokady isaky maka de tsy miverina iny zany zay alaina tsy miverina intsony zay tompoko fa ny akoatran'izay de hiverina amin'ny resakerika hoe allergique indrindra fa ity le hazan-dranomasina trondro fruit de mer tandremana tompoko fa rehefa mivoaka miditra ao anaty congélateur io de misy an'le toxine miakatra de iny no mavoatsika menaka raha tsy mitandrina zany zany zavatra tokony hifampizarana hoe ny zavatra faratsy mangatsika mamono ny otrika rehetra misy maty n'iny fa misy tsy maty de jereva raha ty gel hydroalcoolique atsika ty misy eto ampelantanana eto de jerentsika le izy firy degré le alcoolato tsy mbo le mamalo ty ozy izy hoe mamono 99,9 tsisy mifanamperana mazava andresaka tsisy mifanamperana rehefa tratran'le 0,1 zany de tratra 100 apetraka tsara ndresaka zao le fipetrany na le kapoty arangerika hony ny fanaovana kapoty mba tsy abe voka hony de tsy 100 fa 7,9 zany hoe possible misy raha 100 be voka ihany le vehivavy nananao kapoty ary la lehilahy ka indraindray anao ary manao raglan mbola vorana lena ihany ao anatiny zay satria naninona tsy hainy nampiasa azy tsy ara-dalàna nanao aiza kosa tsy efa olon-dehibe ve manao azy zany mbola diso lalana ihany ve de le alcool nampiasaina to iverenako 70 degré fa tsy 90 ho antsika mampiasa alcool koa zany tandre mampiasa an'le tonga de hoe 90 degré de indray le nianarana iala misy an'le hoe nianatra le hoe fixateur rehefa nanao simitsika tany amin'ny terminal eny mety misy tsy tonga terminal efa tonga de hoe zay nge BBC dokotera de tonga tsy maninona rangaha fa ifampizarana le izy zao lasa fixateur ny atao hoe fixateur de lasa sport lay bakteria fa rehefa mahazo aina rehefa aveo izy tonga de velona indray zany mahatonga nle any an-dafy any matetika am'izao fotoana zao hoe tehirizina ny olona ao anatina atsika be mamanala fa ho eritreretiny zalahy ho velomina ho ny atsoatsy zay nge le izy zany hoe na ity bakteria ty ary ampiasantsika le alcool tena matanjaka be tsy mety de zay no mahatonga hoe 70 degré fa tsy azo atao 45 koa satria tsy mahavono azy de mila mitandrina de zay le mahatonga foana hoe manontany ilay tompona andraikitra fa aza manao dokotera tena zay nge le izy iny mantsy zao le tenentsika indrindra fa ny antibiotika dokotera ny misy hoe narary ny tenako de tiana sitrana de le ambony iza le sitrana mihitsy no miteny am'le olona za ohatra maratenda ozy izy le namako to iza any natao hoe na tonga de mena azy le plaquette le ambony tena diso reny ary izy io misy fiatraikany ao amin'ny aty sy ny vo zay ngamana izy ny tompony zao no milaza tompony no milaza nandalovany za problema na vosony ny fosy izany tsy fantatro ka reo le organe noble ozy izy tena zay fa zao apetraka tsara zany le izy ny finanana fanafody indray ao amin'ilay fitenenan'ny mpitsabo misy an'le hoe observance zay observance zay amin'ny teny mahazatra atsika rehetrarehetra zay hoe fanajana ny fotoana fihinanana sy ny dozin'ny fanafody hohanina de ameko ohatra kely ary narary tenda zany docteur manitra de nakany mpitsabo narary aho tena ohatrany isaky mitelondrora aho marary de mimeny antibiotika zany ny teneniny taty hoe ohatry ny angine zany mahazo olona zany de mimeny antibiotika de ozy izy ty antibiotika ny lahy ty za zany nataon'le ry elako nge de hohanina ao anatin'ny 5 andro ozy izy de zao maraina atoandro ariva ianao mihinana azy de na ao anatin'ny sakafo raha tsy maninona ok de natao le izy voaninana androandro anefa ohatra nefa arefaka le izy de tia najanona le fanafody fa tsy azo atao tsy maintsy toizana lay 5 andro no mena ary am'izao fotoana zao atsika efa tsy 5 andro matetika no mena fa 3 andro jereny eo foana zany le hoe aloha raha fa maninona nefa raha le 5 andro nge raha kotiana le vidim-panafody lafo eny ary ndao raha jerena lay farany ambany indrindra lay fourchette ozy ny olona rehefa miresaka prix na vidiny entana ny vidiny ambony indrindra na ny vidiny ambany indrindra de zao ny fotoana ambony indrindra sy ny ambany indrindra de zao 5 andro izy ny tsara indrindra 3 andro farafakeliny zay mahatonga atsika anao dokam-barotra io
eny amin'ny Shell no tena fedy be. Fanentanana sy lalao isan-karazany no miandry anao. Azona fanomezana eo no eo. 3 alina monja ny vidiananao solika na menaka na entanao amin'ny shop Shell. Dia efa mahazo cadeau avy hatrany ianao. Ary ao amin'ny page Facebook Shell Madagasikara ny fandaharam-potoana amin'ny hetsika rehetra. Shell dia mirary fety sambatra ho anao sy miankonanao. Lahaly tsara be lahaly e tia tsisy balahoasy tonga ndraiky Noël pizalahy e efa tonga amin'ny tsara dia koa Père Noël midina jusqu'à 50% bezona frais d'avion akao manomboka 20 décembre ho avake jusqu'à 5 janvier 2021 ketongava migna rô mitsidika agence-njare marivo anao na manokatra internet amin'ny www.tsaradia.com. Tsaradia nosy iray tsika iray. Manakurio! Efa nivoaka ireo modèle Aigle d'Or vaovao be nokalian'ilay styliste manan-talenta Michela amin'ilay kalitao efa nahalalànao any Aigle d'Or hatramin'izay ho anao mankafy kapa tena stylé le vita malagasy efa nankafizinao hatriny eny sady natao ho an'ny fianakaviana rehetra jifa ho ary ireo modèle Aigle d'Or vaovao amin'ny vidiny manomboka amin'ny 26 000 ariary ho an'ny ankizy ary 50 000 ariary ho an'ny lehibe efa hitanao any amin'ny magasin Aigle d'Or rehetra. Aigle d'Or miaraka amiko isan'andro. Atao izay mety fa akaiky ny fety sady efa nisokatra neny avy en Saint-Heure efa miandry anao ireo mpivarotra amanjatony sy ny lamaody vaovao marobe na ho an'ny ankizy na ny lehibe sady misy loka maro zaraina ny hatramin'ny 9 Décembre zao araroty fefa hely zay. Avant Saint-Heure toerana miavaka lamaody miavaka. Tiako mihitsy fety mamarana tom-pianarana ohatr'izao. Tsara ery izany paozinao izany. Bôgôsy mihitsy ny zanako marina. Sotra tena reveko dia mandihy afaka mihetsika tsara amin'reto kiraro Aigle d'Or reto. Afaka manao figura be dia be. Norma be reto kiraro reto tena mety tsara amiko mihitsy. Nafinaritra? Salama be. Hitanao any amin'ny toeram-pivarotana Aigle d'Or rehetra ireo modelin'ny kiraro an'ny tanora. Aigle d'Or no safidiko. Aigle d'Or miaraka amiko isan'andro. Manimanitra. Ye, efa manitra fety eo amin'ny Batimax. Fety be ao amin'ny Batimax mandritra ny volana Desambra 500 hatramin'ny 700 be izao ny fihenam-bidy. Ka mividiana eo eny amin'ny magazay. Mividiana entana mihoatra ny 3 ariary fa mety eo anatin'ireo 10 tsara vitana mahazo loka ianao. Ny 4 Desambra am'raika 12 andro ny fisariana ao amin'ny page Facebook. Ary surprise ho an'ny ankizy avy amin'ny dadabe noelany amin'ny magazay. Dia hotoanantsika ireo kambotiny association ACAM amin'ny fanomezana kilalao sy akanjo. Batimax, la qualité au meilleur prix. Passe-moi le Coca-Cola. Allez, posez votre téléphone. À Noël, le plus beau cadeau que vous pouvez faire, c'est d'être là. Mettez votre téléphone de côté pendant le déjeuner et le dîner et donnez à vos proches quelque chose d'unique. Vous-même. Coca-Cola vous souhaite un très joyeux Noël. Vous souhaitez travailler et développer vos compétences au sein d'une entreprise d'envergure internationale? Vous êtes à la recherche d'un emploi stable et d'un cadre de travail jeune et dynamique? Vous êtes passionné et souhaitez cultiver vos talents? Vivetic Group, acteur historique de l'externalisation en France et dans l'océan Indien depuis 23 ans, recherche des conseillers clients. Il vous offre une politique de rémunération évolutive, la formation, la cantine, le transport, la couverture santé, la bibliothèque et les espaces détente. Relevez le défi et rejoignez-nous. Postulez sur notre site internet www.vivetic-group.com ou consultez notre page Facebook. Efa ela ny andrasako alla. Mahery, afaka ifanandra amiko. Booster Tornado, zava-pisotro vaovao, mandona be amin'ilay itiavako azy. 2 arivo ariary fotsiny. Yao, yao. Yao, yao. Ny mety amina, ny tsirony kosa de nasava. Eo anilany ambianso milay, mampangatsitsiaka ny toara mama. Yao, yao. Andramo fa mety am'se, faty style vaovao be. Yao, yao. Kiffeko ben. Yao, yao. Cliqueko j'aime. Yaoni ilainao. Chocolat, ny tsiro tena izy.
Tona vaovao, tontolo vaovao miaraka amin'ireo loko Somalaval. Avaozany manodidina anao amin'izao taona vaovao izao. Rindrina, plafond, gorodana, kalitao miavaka, miaro sy mampisongadina ny ao anatiny sy ny ivelan'ny tranonao. Somalaval, fanasarana maharitra. Envie d'un réveillon inédit, d'un moment doux et exquis, un buffet gastronomique à volonté? Enfilez vos tenues les plus chics et rendez-vous à la soirée du réveillon Golden Hour ce 31 décembre à la salle plénière CCI Vat. À partir de 20h, un grand buffet sera concocté par Mutsu. Après les 12 coups de minuit, levons ensemble nos verres autour d'une coupe de champagne. Célébrons autrement le réveillon 2021 avec à l'animation l'orchestre Album Musique. Jetax et Shinchan vous mixeront les tubes rétro et les hits du moment. Les cartes d'invitation sont déjà disponibles au Presto Garden Tala Waterfront. Réservation au 034 14 00 966. Vivez votre plus belle soirée de l'année et laissez-vous sublimer. Lahaly tsara be lahaly ty tsisy balaoasy tonga ndraiky Noël kizalahy efa tonga amin'ny tsara dia ko Père Noël midina jusqu'à 50% bezony frais d'avion ko manomboka 20 décembre ho avakei jusqu'à 5 janvier 2021 ketongava migna ro mitsidika agence-njare marivo anao na manokatra internet amin'ny www.tsaradia.com. Tsaradia nosy iray tsika iray. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Ny antsotarobe fa raisina afaka miresaka ny rehetrarehetra fa ny angatana amintsika fotsiny mba le tsy hanafotoana tsy teny anaran'olona tsy teny anarana orinasa zay zany fotsiny angatana amintsika de le tsy aza miteniteny foana fa aloha zay ihany no miteniteny an'izany fa tsy nareo any de maram-piantson'ny olona moa zany docteur Manitra de iverenantsika foana le hoe le resaka intoxication resaka anticorps anticorps iny tena mabe resaka satria ny olona zany mieritreritra hoe rehefa voindem-pandeha de tsy votsony de nefa tsy mitovy ny vatan'ny olombelona tsy mitovy tsisy mbola nanao test zany alohatsika hoe ny anticorps-ny tena tsara tarehy maharitra hatramin'ny farany fa izy io misy fetrany iny fa ty misy eritreritro kely zay zavatra hitako sy nitsapako misy zany ny olona ny anticorps matatsaka be maty nitateraka le virus de reny mety mbola entompo azafady arany fony mamelany eloko salame miaraba tompoko zavatra mba tiako resana kely mikasika le sekoly manara-penitra ny teny zany fitondram-panjakana hoe mety sanga indrindra no selectionena mialatsiny amile teny vahiny ho anatin'ny sekoly zany hoe tsy efa mitsara ihany ny atsarainy fa maninona raha tena hoe zay tia rehetra mahay indrindra mihitsy mindaisina de teo avy hoe tena manara-penitra tokoa hoe fa nabeazana amin'izay fotoan'izay hoe tafavoakatray zareo fa raha ohatra manko izay efa mahay ihany no mbola ho ampianarina ahay ohatrany tsy mety le izy raha fahitako azy ny faharoa le resaka fandream-pahalemana ohatrany hoe tsy mipakaterilay vahoaka tsony le asa mpitandro filaminana be lehibe zao le sécurité privée tony de mba samy manao sécurité privée indray de tsy mandoa vola tsy mandoa hetra tsony ho an'ny karaha mampitandro filaminana ohatrany tsy misy valina ina moa filaza tamberim-bily ngambany misaotra tompoko misaotranao e eny resaka tsy fandriam-pahalemana izy io mbola misimisy kokoa fa na midimy sasany maro aina am'izao docteur Manitra matahotra ny olona nefa fanga zany na ao anaty tômôbila araka ianao rery mailomailo mihitsy fa mijery hoe mihidy ve ny tômôbila sa tsy mihidy tsy mahazo mandeha moramora loatra satria mampatahotra tokoa hoe fa io tsika rehetrarehetra zany hoe tompona andraikitra daholo aloha zany fa de tsy maintsy miaraka
Salamo. Nama tompoko. Sainga anontaniana hoe fanontaniana ho an'ny dokotera. Raha mety azafady tompoko. Ainao kely le radionao azafady e. Salama daholo. Eno any? Nididy zany za tamin'ny 2017 nididy resaka abcès parmanial zay ny anarany tamin'ny 2017. Dia rehefa avy nididina taty aoriana dia lasa niena be le antikôry dia inona azafady tompoko no mba ohatran'ny hoe fanampiana hery hoe amin'le izy satria marefirefy kely amin'le vatana le za zany amin'ny hatramin'izao. Tamin'ny 2017 ny didina. Inona moa le nididina teo izy ianao? Abcès parmanial zay le izy amina raisiko amin'ny akapobeany ny tokony ampitombo hery fiarovana dia zavatra vitsivitsy maromaro ny fahaizana miaina aloha ny voalohany indrindra. Tsy hoe tsy mahay miaina zany ianao mahatonga marefirefy io, tsy zay. Fa ohatra ilaina ny fanaovana fanatanjahantena, ilaina ny fahazahoana masoandro ara-dalàna amina fotoana tokony azahoana masoandro fa tsy mandeha maloka mandrakariva. Rehefa le atoandro be nanahary iny mila manao satroka, fa le masoandro vao maraina ilaina. Asa raha tadidinao fa ny tokantranontsika miakandrefa mbaravarana dia mivaravarakely any antsinanana. Ny dikan'izany vao miposaka io masoandro io dia mila tafiditra ao an-tokantrano. Isika olombelona koa ohatr'izay mila maka an'io taratra masoandro gratuit omen'Andriamanitra io, fa io fahasalamana be dia be mihitsy no entin'io. Io mampisy an'izany ataontsika hoe lay menaka ao anaty mivadika vitamine D. Dia ny vitamine D iny le resahana hoe rehefa mihinana calcium dia asy fixateur io tompoko lay fixateur vitamine D. Io izy raha eto amin'ity tany mafana be migaingainy ity zany tsy dia ilainy zany fixateur. Masoandro dia ampy. Dia izao io lay vitamine D io no manampy hery fiarovana. Eny tompoko. Tokony rika tokony akatany andro any amin'ny fa tena ngambelona dia tsy tapakatany. Io sady? Izy io zao. Dokotera tay e. Ay! Dokotera tay. Ay ve. Ya, okey. Tokony akatany amin'ny fa tsy tapakatana fa dia fa eto tsy afara tapitainy. Alefaso e. I dokotera mantakotany amin'ny famarana tany tamin'ny Zomara izo tany. Clôture. Dia fa amafisina foana zany le. Tonga dia efa resahako teo arako zara tonga dia vatravatra beko. Eniko mihitsy mila mahay mihinana tsara tsika fetignandro mila mahay mangery tsara koa tsy manapazitaka tay rehefa tsara iny dia tandremana daholo le sakafo mety hoe mampivalan-tay tapitapoka hoe dia tsy maintsy manao hoe tasavy tena marary ny kiboko ohatra zany le atodiny resanareo teo mayonnaise satria mety hoe reto charcuterie sy ny karazany misesika dia voan'ny reto kibotapoka dia tsy maintsy anao angeraka lamandana amin'izay rehefa be dia mampina tay olona tena mba tsy asina menu resa-tay intsony rangaha zay mihitsy mba tsy mahala tsy tokony resa-tay intsony tsika zany afaka roa taona telo taona tsy tokony resa-tay eto amin'ny radio fa rapitso ve zany dia hihinana mbola hihinana ihany saloko tsy mihinana intsony rapitso za zany manafatra afatra amin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny 5 ny volana desambra dia tsy hinanana TAI intsony aloha amin'ity taona ity ary ainao tsara le izy ainao tsara any aminao le fanala ity rehefa nihinana moa za dia alana tsindrana le tinihana tsitiny isy famela keloka fa io le teneniko foana hoe am'fotoana manomboka ahafantaranao am'izay dia efa zay mazava kosa efa tsitapony ianao zay le fiteny zoky azy tena mahakaingana be resaka tam'le izy mantsy dia zao raha mbola misy olona tsy mahasamy teny hoe mihina tay dia mbola tsy resy lahatra izy hoe maloto maloto inony azavao zay nge le resaka fa ny fandresen-dahatra zany dia hoe tonoa ny ara-dalàna le hoe TAY
tononona raha mbola tsy tia hanonona azy mitambatra dia ataovatra io zay mantsy efa nataony zokorosy ireo de ahinanla de maninanla Zahay raha mihinana tahi. zay ne mahafinaritra na de ohatr'zay de iverena kely aloha le teo ilay hery fiarovana teo le hery fiarovana le vitamine D mampitombo hery fiarovana de zao koa ny finanana vitamine A tadidinareo isaky ny herinandro fahasalaman'ireny sy ny zaza isa-taona indroa isa-taona iny isaky ny enim-bolana de misy fizarana vitamine A maimaim-poana mampitombo hery fiarovana tompoko ny vitamine A aizanao ahitana azy reo lay voankazo sy ny legioma miloko menamena orange manga papay raha jiaby misy couleur io voatabia konia ya tomaty azafady voatabia boka raha hafa tomaty azala de zay reny a misy an'ilay vitamine A mampitombo hery fiarovana mizara mihinana legioma sy voankazo matetika fa sasana amin'ny rano sy savony aloha aza adino mihitsy rehefa hihinana an'ireny voankazo reny sasao madio aloha zay vao mihinana na mbola voasana azy de ho an'ilay voankazo afaka hohanina miaraka amin'ny hodiny mba mizara koa mihinana hodiny ny akondro ihany tsy hohanina ny hodiny fa rehefa leo an'ny hodiny de tsy tia an'ilay ihany hoaniko ny hodiny de arorako ko amin'ny hodiny io no tena misy an'le izy fa amin'ny hodiny ny voankazo rehetrarehetra misy an'ilay pectine sy ny karazany vitamine marobe ny ao io zany na poma na poara diovina tsara amin'ny rano savony de hohanina tsara miaraka amin'ny hodiny fanampiny mananasy azo hohanina ny hodiny nanovana ranom-boankazo azy anaovana suf za efa nalandrana fa tsara andrahoina aloha efa tsy tonga de atao am'izao ranom-boankazo ny hodina mananasy tena marina zay teny eriky zay fa tsara be le izy tena tsara ka ny ovy arange mbola hoe endasina ny hodiny nandrahoina anaovana an'le resahan'ny olona tam'izany hoe mafiady mizaha milaza anao fa mafiady boka eno zay nge le izy kalizy gao tokony le fomba fisakafony reny sy fomba fiainany tokony mba misy arahana ihany anaraka kely fa manino izy tsy mety marary fa tena vao mandalo ny rivotra de marary allo mama salama aby ena mama ia misaotra ny dokotera manazava ny rehetrarehetra fa tena mahafapoana mihitsy de tapitra ny soratako aby raha natoritorinao dokotera makasitraka feno makasitraka tena zava-dehibe de mba mifampizara zany ke ie misaotra betsaka to de resasandripahalemana am'izao akapoky ny fetitao tena manao ny asany ara-dalàna mihitsy ny mpitandro filaminana tena hitako tena manao viveriny ainy mihitsy ny zareo miaro ny olona sy ny fananany de na ny olona miantsena ary tena arovany mihitsy miditra mijery ny elakelan-trano aby reny izy ary tena ny asany am'izao tena mahafinaritra enga nefa hatramin'ny farany zany to misaotra nareo mpitandro filaminana aby misaotra to soa dia miraha soatsika malagasy aby manerana amin'ny Madagasikara sy ny any ivelany fahasalamana tanteraka ho an'ny tsy salama rehetra naiza misy azy Andriamanitra ne anasitrana ny malagasy tsirairay aby tsy salama naiza misy azy fa de ho samy salama avy tsika malagasy tsy akanavaka de vita soa ny fety aby tsika malagasy de lavitry ny coronavirus lavitry ny aretina aby fa ny fahasalamana tanteraka no arotsaka ny fanahy masy arotsaka Andriamanitra eto Madagasikara asalamantsika malagasy aby de asoatsika vita soa ny fety atsika malagasy aby de vita soa ny fety aby misaotra to anay aby zany ny misy zavatra anankiray mba nahafinaritra aloha zany tsikaritra masoko de teneniko eto misy andihana tanora be de be tamin'ny alina za moa somary alinalina ihany vonody fa azafady ry zanako fa teneniko rehefa avy eo dia maro be zareo de mandeha amin'ny teny amin'ny tonelina zao ny hitako de mizara akanjo sy kilalao mety zara sakafo any koa tsy fantatro fa tena nanohana anany zavatra nataony zareo tena mahafinaritra fa mety hoe tsy tiany zareo ngamba nitenenako an'izy eto loha zany satria matoa izy tsy nanao tamtamina be tam'le zavatra
tena amin'ny fitiavana sy tamin'ny ino hoe zay ataon'ny tananao akavia zay atao fantatry ny akavanana fa tsy haiko hoe mety ho tiany sa tsy ho tiany fa de nanohana anala izy de teneko satria teto efa nanentana foana za hoe manova fa manodidina antsika rehetra zao misy olona tokony ampina misy olona mahantra sahirana kamboty de ampina fa aza manao selfie zay le nitenenako anazy teto aza manao selfie hoe nanao an'ity de mivoakatsy makaromabetabety fa de mahafinaritra any nataonareo raha de Andriamanitra manakarepasoavana sy be fitiavana ary be famindrapoa ombanareo mandrakariva fa tena milay le nataonareo iny zany le hoe tsara kokoa ny manao no ny anaovana misy mandefa message any na de zany club madaony PSA ny anaran'le zareo re PSA le club zany izahay kosa zany aloha de makasitraka be dehibe ny tahaka an'ireny ny olonantsika matetika miandry lay hoe fanampiana avy any ivelany ny olona manan-katao fa misy amintsika ny na de ao atokantrano hoe misy fotoana nanao an'izany de resahako le izy nanentana teny fonja nandritra ny fotoana vitsivitsy de ny ao amin'ny fonja ao ry zalahy le felana rovitiny ny baiboly de ampanofaina 10 raha ohatra zay matitoko fadimy rangamo mba tiako vakina de amenanao lay rovitra baiboly iny de manome 10 ianao ndray andro iny zany de averina rehefa aveo de ohatrohatra zay zany tam'izany fotoana zany efa tamin'ny 95-96 tany de nanao antso zay hoe raha manana baiboly 2 ianao de le ray tsaratsara ny efa ampiasainao de lay efa somary misy rotodrotika atero aty aminay hoentina any amry zareo fa nahafaly ranga zany fa baiboly rovidrovitra daholo zany le nentina efa tsisy foniny efa misy nientaka ny tary amin'ny apokalypsy tary ny genesis efa mety tseotsony misy an'le hoe baiboly tsisy abakoka fa tian'ny olona tsaraky ny olona zay tantara zany miaraba miarabe miama ny tiako tenenina am'le resaka hoe trondro misy pozina rehefa novambra sy desambra ohatra zao de mamoaka lista ny ministère fa za zany mieritreritra tokony afisenisaka ny poissonnerie izy reny fa ohatra mahita nisy mbola mivata hoe trondro misy poza marina zany rehefa le am'le fotoana zao de salakary anao zany hoe misy posina raha ve ty trondro fitena poissonnerie fa tokony hoe mba afisena tirena mihitsy zany ny poissonnerie mba afisena le trondro misy pozina rehefa fotoana ohatra zao reny sotrandrindra makasitraka be lofa tonga de apitaiko teny zao manana tompona andraikitra zay am'izay ary izy moa no anisany miaraka amiko hoe tonga de mba apitao ny afatra raha doko de efa ho resahako am'izay sosokevitra zay tompoka ia de satria matetika any mitobo-pahasalamana misy an'ilay lista iny fa tsy any amin'ireo lay mpivarotra tokony any mpivarotra zany misy kosa marina zany marina de ny zavatra mahafinaritra ihany koa ny fanentanana mantsy ny tiako teneniny tsy voatery manao ohatran'le nataon'le tanora omaly raha mavity ianao aravasoa aravatsara fa manodidina anao eo fotsiny ianao de misy ao ohatra ianao eo ampefoloha de zay vitanao eo ampefoloha fotsiny de le izy tsy voatery hoe vola no menao masakafo le misy afatra pastera zay nafinaritra teo pastera fa nanao an'izay moperako hoe fa nanao an'izay hoe rehefa manao sakafo izy de asivy anankiray ho an'i Jesoa ay le hevitily anankiray ho an'i Jesoa asivy ray mihoatra eo fa azomena olona hafa iny na ny eo amin'ny manodidina anao eo ary misy vahiny de miteny foana zay Jesoa fa rehefa ariva hoanina na ho anna vahiny tampoka iny na omena ho an'le olona zay eo olona hafa eo de ohatra zany koa mandainga ianao raha tsy misy akanjonao efa ratsiratsy eo na akanjo tsy angonina iny angony iny na omeo de amin'ny andro ohatr'izao no tena fanomezana azy za ohatra ny za ngamanao manontany tena dokotera Larissa sy namany havako reto za ny andro krismasy tsy mahafaly ana mihitsy foana hatramin'izay nenako ny antony tsy haiko zay mahatonga nahala io fa mampalailo anazy mampatsiaro analirany Johnny Hallyday izy allo oui miarabanareo namana olona tsara rehetra salama na eno tsika tsy antso fa neno hoe dokotera manitra le ao izy miarabe makasitraka rea ino moa eny miarabantsika rehetra zany hoe mba tratran'ny 24 de tratran'ny premier koa zany rehefa fa teo misy fantena manitikitika itsika malagasy zao no mafitoto
sa ny CVO sy ny CVO plus ny tena efficace. Tsy question piège zany fa za zany de mirere mihitsy hoe samy rere mihitsy hoe sady tsara no mahomby ny CVO sy ny CVO plus no mafitoto ny malagasy fa jereo tsara fa eran'izao tontolo zao na inona lazaina misy affaire be io de ny vaccine ihany de davina tsofoka fa itsika malagasy tsindrina de esoina de amavony ka anjaratsika mandinika tsy manentana akory fa mampandinika fotsiny. Mazava kosa zay. Merci beaucoup. Mazava io tsisy hafan'le calcul nataontsika ihany plus fois plus fa matanjaka tsika ny mampatanjaka atsika zany efa nanana fotoana seraserana tamina otrika aretina maro samihafa zany loha tsy afenina fa ny CVO la indresahana anisan'ny resaka an'izany professeur tamin'ny maly teo amin'ny télévision ilay mampitombo hery fiarovana marina zany tsy ny tamin'ity ndray mitoraka tingy le artésimiangy teo vao hoe ay ve zany le izy fa efa nampiasainy efa ely io efa nisy nampiasan'io ary anisany resahana tamin'izany raha hoe nisy niresaka an'izany Allô? Io miaraba antsika rehetra tamin'ny rivotra indrindra miaraba reto za le miantso tena anisan'ny olona vulnérable efa voan'ny corona ihany koa na covid-19 fa isorana ny dokotera sy isorana ny Andriamanitra fa tsika misoma tsara mbola afaka andesika aminareo zao tena mafimafy izy andrindra fa 5 andro voalohany tena mafimafy fantaniko any dokotera manitra maninona moa dokotera ohatra ny enjenandre le vakisaritava tsy mety izy ireny fa ola tokony azafaina amin'ny olona hoe zao zany momba an'izy ireny zay zany mba fantany apetraka amin'ny dokotera misaotra tompoko de miraha Magatraka efa somary nisy teny napetraka ministra ny fahasalamana professeur Rakotovao Jean-Louis ary namaly iny izy any amin'ny Facebook any manana ilay page ny ministère ny fahasalamam-bahoaka page official izy io de namaly izy tamin'io inona ny tena zava-doza ny seho ndao tonga de resahana misy manasa de misy mipasoka de misy mapiditra ao anaty sase indray de tsy fantatra itsony ny tena izy sy ny tsy tena izy le fanindreo siklena mahitsy be tsika rehefa miresaka resana lasa resa be le izy fa zany ny olana tamin'io ny faharoa de zao le atao hoe masque chirurgical raha vao zavatra amina fahasalamana nde ataoko hoe ny fomba fijery atramizay de eny amin'ny tompo-pahasalamana eny amin'ny pharmacie mpivarotra fanafody no ivarotana azy ny tena antony aloha tsotra be am'izao fotoana zao izy ampidirina ao anatin'le sase fa le tanana napiditra ao anaty sase azo antoka ave be de be zany lay zavatra mety anahirana ao ambadika le izy fa raha sanatry mivava ladiny lela nisy olona mividy na rary ohatra tsika ihany vendreve avelanareo varotana fotsiny le izy tsiny indray zao nafaty indray anina tary vondray zao de tsika ihany de hoe aleo misoroka ny am'izay mety isy eo marina tokoa fa misy lay hoe vita sinoa de misy ohatra ny impression ohatra ny sarisary ao am'lay izy ny atao hoe masque chirurgical de le mangamanga sy fotsifotsy de misy koa le nyteneny hoe FFP2 sy FFP3 reny eny amin'ny pharmacie ny tokony ivarotana azy firana izy FFP azafady fa manapaka teny manapaka aina tompoko azafady indrindra eo misy zavatra tsy miady mihitsy ny amin'ny resaka hoe zavatra saripadiny zany eo resaka materiel sy ny fanafody zany ka mahavarinany hoe afaka mivaroterany ny lalam-belatra zay indriny le misy afaka mivarotra an'iny zany le masque andresako le chirurgical de ho zay hoe so de tokony hatrany fotony avy any amin'ny doanina mihitsy ho an'izy ty de ho aiza izany nanafatra an'io de karapahany
fa olona tokony tsy manafatra olona tokony tsy manafatra olona tokony pharmacianina zany a na ny misy ava grossiste am'izay zavatra zay fa tsy hoe zay te manam-bola de manafatra zay zany koa ny TVA koa lany any fa izany tsy manan-kariny an'ny fanjakana ninona moa ny mpanao biziny raha tsy diso tonga de mahitsy be tena zay ny fampiresana voaka satria nge zany anisan'ny nyresaka tonga tao amin'ny rehefa mivory izahay ao ministera isaky ny alatsinainy maraina de nyresaka an'izy io tany mbola fetomboany de teo no miresaka hoe tokony ivondrona ny ministera tompona raikitra rehetra depuis azafady docteur fa crédit-ako azafady re de ozy hoe hatramin'ny resaka mahita manao flesy mivarotra flesy asa le dira fahasalamana zany na tsy misy raha miremarque nareo misy olona mivarotra flesy eny an-dalana atao inona flesy hitsifirana an'izy Robin de Bois-ko de Robin de Bois daholo de zany mpandeha an'le izy tsy mamety tsiny aho fa tokony karapahana rehefa manao zavatra tsy mety de manara-dalàna voilà azafady ny toko metika tena mety ary io range raha hitaritsika kely de hoe le mivarotra fanafody eo ambony sahafa midanikandro iny koa zany tena satria misy tena tsy izy mihitsy raha mandeha mivoaka kely ny Tananarivo fotsiny ianao tsena isaky ny tsena isaky ren'le district na commune madinika reny hitako mihitsy reny dokotera de milatsaka mihitsy ianao miresaka sy am'le olona fa tsy zay rery manao an'ity fa maninona tsy teneninareo koa ny eny akatso zay foana koa nytenenina zany hoe raha misy anankiray zany de mametraka foana ambadika hoe tsy za rery io de ozy aho hoe ay ve zany rehefa misy manao koa zany le atsembadiky ny tanànanay azy de hoe zay koa zany anao ohatran'iny ohatry ny hafahafa ihany ohatra hoe inatay koa zany de atsembadika tsy ihinana koa ianao zany tsy zany teny zany teo za vao tonga misy miaravantsika menakavy le tokony lazaina teo hoe ny mivarotra le poignara reny le varotra flesy reny voararany lalàny reny satria reny tafiditra ao anatin'ny sokajiny hoe Kaka fero rehefa misy mikapoky le fandehany amin'ny lohanao ohatra misy mitoroka vato mafy be reny any ho ampiasainy zalahy io fa reny tokony tsy azo ny fampiarana ny lalàna mihitsy ny eto amintsika eto nohatrany tsy hitako hoe amin'ny an'izany ohatrany hoe varotra silipo ianao ny reny le varotra silipo na tatonona bakiraro dia alefa deuxième main tokony tsy azo atao satria zavatra personnel reny miraikitra amin'ny vatana tokony tsy azo atao zany reny ny tena marina de fa ny dokam-barotra azo atao hoe azo atao tsara mihitsy zany eny Michel no tena fedy be fanentanana sy lalao isan-karazany no miandry anao azona fanomezana eo anao eo 3 alina monja mividiananao solika na menaka na entanao amin'ny shop Shell de efa mahazo cadeau avy hatrany ianao ary ao amin'ny page Facebook Shell Madagasikara ny fandaram-potoana amin'ny hetsika rehetra Shell dia mirary fety sambatra ho anao sy miankonanao tiako mihitsy fety mamarana tompianarana ohatr'izao tsara ery izany paozinao zany bôgosy mihitsy ny zanako marina sotra tena reveko dia mandihy afaka mihetsika tsara amin'reto kiraro aigle d'or reto afaka manao figura be dia be norma be reto kiraro reto tena mety tsara amiko mihitsy nafinaritra salama be hitanao any amin'ny toeram-pivarotana aigle d'or rehetra ireo modeliny kiraro an'ny talora aigle d'or no safidiko aigle d'or miaraka amiko isanandro Ça sent la... Bah oui, ça sent la fête chez Batimax. Fêtez Noël avec Batimax tout le mois de décembre. Achetez au comptant et bénéficiez des remises de 5 à 70%. Soyez les 50 chanceux et repartez avec des cadeaux pour tout achat supérieur à 300 000 arias. Rendez-vous sur notre page Facebook pour le tirage des gagnants le 24 décembre à 11h. Et surprise du Père Noël pour vos enfants au magasin. Soutenons ensemble les orphelins de l'association ACAM par une collecte de jouets et vêtements. Batimax, la qualité au meilleur prix. Passe-moi le Coca-Cola. Allez, posez votre téléphone. À Noël, le plus beau cadeau que vous pouvez faire, c'est d'être là. Mettez votre téléphone de côté pendant le déjeuner et le dîner et donnez à vos proches quelque chose d'unique. Vous-même. Coca-Cola vous souhaite un très joyeux Noël.
Depuis 50 ans, Eau Vive trouve son originalité et sa pureté naturelle au cœur des montagnes d'Anjanville. Et voilà 50 ans qu'Eau Vive traverse le temps, avec vous, grâce à vous. Eau Vive vous remercie pour ces 50 ans de complicité. Merci pour ces 50 ans de moments partagés. Merci pour votre confiance. Merci pour toutes les autres années à venir. Eau Vive, ma source de vie depuis 50 ans. Retrouvez-nous sur la page Facebook Eau Vive Malagasy. Wow! Canal Plus 10,20 andro be zao mipoaka be fety amin'ity a La Reine des Neiges 2, Sonic le film, Madagascar 3, ireo karazana lalao baolina kitrakalaza be toy ny Arsenal sy Chelsea, Atletico sy Real de Madrid sy ny maro hafa koa izay ho hitanao amin'ny boky Canal Plus. Alefa sitongana ny ray abonnement dia raikitra ny Canal Plus mandritra ny 10,20 andro be zao e. Les bouquets Canal Plus. Envie d'un réveillon inédit? Rendez-vous à la soirée Golden Hour ce 31 décembre à la salle plénière CCI VAT à partir de 20h. Un grand buffet sera concocté par Mutsu. À minuit, levons ensemble nos verres autour d'une coupe de champagne. À l'animation, l'orchestre, album musique. Jetax et Shinchan vous mixeront les tubes rétro et les hits du moment. Carte d'invitation disponible au Presto Garden Tana Waterfront. Vivez votre plus belle soirée de l'année et laissez-vous sublimer. À l'occasion de nos 20 ans d'existence, accueillons 2021 ensemble dans la soirée du 31 décembre 2020 à 20h30 au Carib Hotel Domaine Manerner Nambuibao. Au programme, live avec Touf J, Jazz MC, Johan Joe et Sarah Kouloul en guest. DJ In avec TJ Jerry de la Grand buffet fièrement concocté par la brigade du domaine et diverses autres animations. Seulement à 90 000 lariats. Réservez dès maintenant. Les billets sont disponibles au Carib Hotel Analake. Infoline 02022 629 31 033 15 629 32. Cette salade de pâtes est délicieuse. Et ces frites. Vous connaissez mon secret? Dis-le-nous. C'est la mayonnaise Le Sieur. Les mayonnaises Le Sieur, si onctueuses, donnent ce goût unique et si délicieux à mes plats. Mais chut, Azam Tintin. C'est Le Sieur. RDJ am Siv Maraina. Tsodrivotra! Tsodrivotra! Fafony. Amalo ihany dokotera Manitra fa na dia zany na tsy zany ary sady manome ny programma be dia be na amin'ny Ity Krismasy ity na amin'ny taom-baovao. Anisan'izany zao ny namana mafatrapo talianay ato dia miora raha son miarahaba ianao e. Salama tsara ianao e. Tena salama mihitsy e. Hitako amin'izao poizina matahotra dokotera dia manao salama tsara arakoratsika no mitotry. Ary ny hopitala zany dia manao atapoko dia salama tsara e. Nefa izy amin'ny hopitaly. Zay salama tsara mihitsy. Fa efa hitanao avatoko mbola tainay. Dia misy ny programma miro. Golden Hour ny programmantsika averina foana ilay izy dia mafisina ihany koa satria sao dia variana isika mbola be dia be ny mihazakazaka. Zao vao mihazakazaka. Fa tsy manino. Golden Hour mifaraika amin'ny 30 ny volana Desambra etsy amin'ny salle plénière CCI Vato ny fotoanantsika rehetra manomboka amin'ny 9 alina. Miaraka amin'ny mandra maraina miaraka amin'ny orchestre album musique dia ny DJ tsika amin'io Shinshan sy Jetax ireo. Zany rehefa misy fety tsy maintsy miaraka amin'ny sakafo. Misakafontsika dia miaraka amin'ny midson sakafontsika. Be dia be nareo no manontany ny resaka hoe misy kisoa tsy misy kisoa. Matetika zay ny resaka aloha. Matetika zay foana tenen'ny olona dia mafisina mihitsy fa mizara mihitsy na le toerana misy azy ary tsy mifanakaiky fa hoe etsy ny faritra misy kisoa dia etsy ny sakafo izay tsy misy kisoa. Tokony havahana koa sakafo tsisy bakteria, sakafo tsisy otrikaretina. Zay no madokotera. Dia ny zavatra koa na dia zany na tsy zany ara atao ihany foana le raha olona ny fepetra amin'ny resaka aretina. Tsy nareo tsy tsika zany amin'izany olona manahy. Misy hafatra azo atao amin'io zavatra io. Manatrika dia mifalia tsara manaova fety fa zao rehefa avy ao ohatra any an-trano misy soritra aretina mety miseho asa seriserena kokoaka mivalambalana aza manao dokotera tena manatona tom-pahasalamana tsy maninona mihitsy ny manolora diso nanantona ny aya
toy zay nijanona fotsiny tany an-trano de sendra olana fa zany azo atao daholo na io resaka sakafo io na resaka covid io de tsisy afa-tsy ny hoe mailomailo ihany am'izay sakafo hohanina am'izay zavatra atao so de hososotra indray satria ny olona efa manomboka leoleo an'le cache-bouche ka zay ke nataoko hoe mifalio ahy de tsika raha mizara cache-bouche ho an'izay olona rehetrarehetra tonga zany amin'io fotoana io de mahazo cache-bouche tsirairay avy avokoa izay anaovantsika mba hoe mitovy daholo ohatran'ireny dimirindry reny zany nitarehantsika maipony efa tafiditra ao anatin'ny fandaminantsika de ny anankiray fotsiny hoe ataovy tsy fahotana reny tsy mifanoroka zay loha ataovy tsy fahotana io zany ho amafisina ihany surtout ty molotra tonga de mitohaka amin'ny molotra le molotra mitohaka amin'ny molotra io zany izana ny tsisiny ny ao atokantrano hafandraingy zany so de avy eo indray zany ao an-trano ao de zahony tsy navelany orokanao de za indray nitondra olana ao atokatrano-nareo misy manarana be tsy mahazo fanoroka hony tsy mahazo berbatory elana hoy efa nazo tany ivelany ny famarotantsika ny tapakila etsy amin'ny tana Waterfront ambodivona tsy miovy Presto Garden ary io ihany atreto ary hatramin'ny farany toerana amarotantsika ny tapakila manomboka amin'ny valo maraina manomboka amin'ny folo maraina ka hatramin'ny enora misy décalage horaire ny ianao manomboka amin'ny folo maraina hatramin'ny enora riva de efa misy ny tompona andraikitra eo ihany ianao de efa mahita hoe aiza ny toerana safidinao zany hoe tsy atahorana hoe rehefa tonga any mifidy ianao misy tsy mazaka feo mafimafy misy hoe te ahitany tsy membosainy na teo akaikin'le sakafo de efa eo ianao de efa mahita hoe te ahitany izy ohatra pihinana nianako zany de formation professionnelle efa pihinana fanafody ry anina mampipilavo ro de manakaikaiky toilette mba tsy hosahirana le mivoaka mihitsy no hainao le mombana sakafo buffet ny sakafotsika buffet de raha ohatra ianao mividy karatra ho an'olona folo ndray miaraka de mahazo whisky misy olona ray zany miandry eo am'le fivarotan-karatra de angoniny daholo le folo zay tonga de ary le izy mahafinaritra le izy lasa ohatra zao fandehany tonga zareo zany zao ohatra ny hoe maly de manontany io de ahoana raha mahazo an'le folona reo de ohatra zao efatra ihany zay ty fa ny apitsony iny izy de verina tonga de mividy anakifolo satria te azo an'le fanomezana de mahafinaritra fiarahamitona kosa ngeny tena mahatsara anazy rehefa olona betsaka miaraka ahoana moa ny andeha révion de za rery inda moa nataoko any ohatra ny hafahafa ihany na hoe anakiroa tena hoe mba izy nefa révion fa tsy hoe révision le izy buffet de rehefa tonga ao anao de efa mahazo ranom-boankazo ihany aloha eo amin'ny na ranotsotra misy ranotsotra omena eo amin'ny latabatra de rehefa avy eo le tsara zany fa tsy le tampopy de avy eo amin'izay anjarantsika tsirairay avy anjaran'ireo olona manatrika zany no mividy ny zavatra sotrony fa efa misy safidy maro be ao fa zadino fa rehefa mihetsika tsemboka matetika ny atsemboana tsisy robinet azavaina ny maha-olombelona fa io rehefa mafana be de tsemboka ny olona tsemboka fa ny mipipi no mety hoe rehefa fantatry ilay vatana fa lany ny rano ao anaty de mijanona tsy mipipi le olona asa azo manao tena de zao rehefa tsemboka be ohatran'io mila misotro rano matetika de azadino zany lay rano tsotra sotrona na de mandritra ny alina aza efa tsy hoe mandreraka misotro rano amin'ny alina azadino fa zany mihitsy zavatra tsy voaresaka misy te zao ary anontanian'ny olona de ny resaka sécurité ny sécurité satria tsika ao anatin'ny fatrany CCI aloha de malalaka be ny parking efa misy ny tompon'andraikitra amin'izany zareo zay sécurité misahana ny fandaminana sy ny fiembenana ny toerana sy ny fialantsika tsirairay avy de misy sécurité ao de zay fotsiny zany le assuré fa zay tsy miantoka ny zavatra amin'ilay zany tonga de miaraka amin'ny fitondrana ambavaka koa zany zay fa de efa tonga avy etsy amin'ny Presto Garden tana Waterfront manomboka amin'ny folora rehefa aveo de fa mitonga ao ny mpamaritra ny tapakila hatramin'ny enora riva no eny toerana
zareo a de raha pitsy kosa aloha mba manao fety fa miverina indray amin'ny 4 volana de ny lahady 7 volana de mitohy foana mandrapatonga ny mandrapalantsika ny tapakila vao zay foana hoe alefa sao de taraiky nareo zay zareo a golden hour amin'ny 3 volana desambra salle plénière CCI Vato manomboka amin'ny Valoral. Sotra miora de na de zana tsara mbola misy fahiny hafa ndray koa reto iza moa iza toanao no moseo malala ny atapoko vehivavy anakoroa mahafinaritra potapota kely mampite anaikitra ny takolaka zareo rabo iza avy moa zany zao reo ia fa ny mirabantsika rehetrarehetra i 110 felana avy amin'ny Technet Group fa ny mirabanareo netiko teto zany ny Technet rehefa vadika de netiko teto ia tonga de lazao de ambarao ia tetrano zany zahay tamin'ny herin'ny androany nampafantatra anareo ny tolotra anay vaovao amin'izao faraparan-taona sy andro krismasy zao androany zany izahay misy tolotra hafa indray inona ndray ara zany zao resaka matériel informatique le izy satria izahay koa mivarotra ny matériel bureautique de misy tolotra karazana anankiroa zany tonga de lazao fa maika ampiainao an'le izy manao ina moa izy ty remise na 50% zao zay ao amin'ny achana consommable informatique tonga avy amin'ny Technet Store fa ho hitanareo ao amin'ny Trade Tower à l'Arby ao amin'ny premier étage Trade Tower à l'Arby yes or not to be ie de akoatr'izay ihany koa misy ny matériel desktop zany zay varotanay ao raha ohatra ka mividy desktop anankiray nareo de mahazo onduleur gratuit anankiray miaraka aminy hatramin'ny 3 volana janoary izay tolotra izay hatramin'ny farany volana janoary zany 31 janvier 2021 kosa mba miazakazamba manararoatra an'le tolotra mahafinaritra kosa de manao an'izay mahafinaritra de ny tolotra manaraka ihany koa zay manko manao développement site web de ho antsika Christmas ty zany ho antsika orinasa zany zay mikasa anao création ana site aty aminay de zay telo voalohany zany manao souscription aty aminay de mahazo 10% de remise jusqu'au 31 janvier fanomezana kosa aloha tsisy ohatry zany marina tongava ao aminay any misy ny laharana afaka ifampiantsona vare ie ny laharana zahonanay zany 23 334 45 na afaka mandefa mail koa nareo aty aminay commerciaux@technetgroup.com tsy manana vondrona Facebook ve nareo manana Facebook izahay de manana Twitter izahay manana Facebook zay mantra tsy zay diavany ty anankiray ty marina manana Facebook zahay de manana Twitter de afaka manontany fanontaniana raha ohatra hoe te anontany bebe kokoa ao am'izay ianao oui fanarabantsika rehetra d'accord ary izy roa samy tonga tao ka ve mampianaikitra ho any takolany teninao akoatran'ny hoe matériel informatique de Technet Group koa manana centre de formation bureautique technique multimédia efa miditra zany misy foana le izy tsisy andro tsisy volana tsisy fotoana session hoe am'izao vao miditra fa rehefa misy manao inscription de afaka atomboka foana ny na ray ara ve minimum 5 sambo akaba mantsy 10 zany farafahakeliny de am'izao Noël sy fin d'année nouvel an zao de raha ohatra hoe manana havany nareo na manana namana mba tianareo hianatra de afaka omenareo cadeau izy amin'ny alalan'ireto formation reto misy produit anakefatra misy ny carte silver carte gold de ny carte diamant de ao koa ny parrainage azavaiko kely ny amin'le carte silver volafotsy zany oui manana choix le olona hianatra bureautique thématique zany hoe mandeha par thème le ianarany an'le raha milalao zany de je t'aime oui je t'aime de raha amin'le carte gold indray izy de manana choix
entre ny thématique classique zany hoe mitambatra ireo fa soit izy mianatra Word, soit izy mianatra Excel, soit izy mianatra PowerPoint, soit izy mianatra Outlook arak'izay tiany. Dia ny diamant indray ny thématique classique fa miampy Photoshop. Ie. Dia eo amin'ilay parrainage raha ohatra izy ka mahita tondra olona 10 mianatra any aminay dia mahazo formation filambany kosa moa zany anareo zany. Filambany mora be mahita zay ianao zay. Dia mazava ho azy moa zany fa samy hafa ny vidin'ireo. Oui, samy hafa ny vidin'ireo. Ataontsika hoe ny écolage zany angambany misy raha ohatra izy ka ao amin'ilay carte silver zao dia 99 000 ariary hors taxe. Fotsiny. Firy volana mianatra an'io? 6 heures, 8 heures. Satria amin'ilay izy. Oui, satria tonga dia formation professionnelle izy. Zay zany toa miaraka eo ny théorie sy ny pratique. Oui. Dia eo amin'ilay volamena indray? Eo amin'ilay volamena indray 310 000 ariary hors taxe. 310 000 ariary. Dia le diamant 588 000 ariary. Mbola mandray mpampianatra ve nareo? Mpampianatra. Fa namafisana traiky efa. Izay indrindra fa tsy ny tiako tonga ka tongava. Misokatra ho an'ny olona paikady kely tsotsotra tokony hifampizarana. Misokatra ho an'ny olona rehetra ny technique de formation. Dia averiny kely indray mandeha le fomba le afaka azahoana anareo? Ny azahoananay raha ohatra ka andefa mail dia ao amin'ny commerciaux@technetgroup.com. Dia raha téléphone dia 020 23 334 45. Misy anay manana finday izy. Resaka formation no antanina dia za manokana no atsony. Efa matianina izy amin'ny telafony 032 07 313 59. Oui. Tonga avy any amin'ny Technet dia ampitretoera larbi misy anay. Zany hoe na dia maka ny hoe resadresaka ohatr'izay raha hoe tsy azonay tsara ilay izy fa dia tonga mialoha zay mba hiresaka dia mijery ilay tolotra. Oui. Dia le tolotra n'ilay formation koa jusqu'à 31 janvier. Ary ahoana ilay hoe parrainage teo? Le parrainage zany raha ohatra hoe mitondra olona 10 ianao hianatra dia offerte ilay izy ho anao gratuit. Fa sika antany izy mitondra olona 10 fa ilay olona 10 io zany ndray anao gold ndray anao silver dia mety foana ve? Sa tsy maintsy ilay mitovy amin'ilay anahy? Le mitovy amin'ilay anao ihany ka. Ka mety hoe olona 10 gold zao dia raha ataotao amin'ny teny gasy mahitsy ve zany dia ohatrany hoe lasa panira akoloha dia raha ataontsika amin'ny teny gasy mitady olona zany fa tokony mety any kosa nge raha hoe aniny tokony mety any kosa raha nga raha hoe tena mamaka dia mba le olona kosa raha hoe any tokony mba misy olo mba mitady ale olona 10 dia ka za mety mahita fa ozy izy le olona hoe za no silver dia za no gold ozy za no diamant tokony mba eto kosa rehefa 10 anga dia 10 za kosa tsy manaiky aho koa fa afaka ifampiseratseratsika foana le izy hita arana efa mitondra client foana ako dia faraparana ary faraparana ary Technet group. Dia efa voalazanay teo zany tolotra maimaimpona mandritra nyty Christmas ty manasantsika foana zany anatona anay misy ny promotion eo amin'ny resaka formation ventana matériel informatique nisy koa ny iPhone sy ny carte cadeau izay présentenay tamin'ny herinandro teo dia manasantsika zany tonga any amin'ny Technet Store misaotra pitsaka toko dia makasitraka anareo vavy dia raha fety mahafinaritra nareo hoe herendoza ho lavitry ny aretina dia mandana amin'izay veloma daholo veloma reto indray fa misy Technet kosa iny jeu de mots Technet nalika zilo kilometatra maro fa raha mitovy hevitra daholo moa ny olona dia malalaka analakely sy malalaka be fa ny mpandeha tongotra indray zany zao no mifanisika aloha sady miarabantsika rehetra zany mandalo eny mandalo fa ny tomobile vitsy tonga dia lazay le programme tiana lazaina mahatsara zavatra programme tiako lazaina dia zao mampalelo ny kakazo tsy satria congé ny ihany fa ny kakazo koa ty mampalelo
tapaka izy tam'le rivotra tandre mpandeha de nefa androany efa 24 misy kakazo miolona fa ny hoe ny zay mahazomahazo iavina aloha misy retour lesiny anaty ohatrany nisy zavatra nytenenareo teo fa sy naino radio atao elanerany hoe mividy slip mividy soutien deuxième main de mino afa efa nataonareo ny kilalao teny sy mampiamian'le izy deuxième main zany kosa le izy deuxième vidina de deuxième main deuxième doudouce deuxième toit ohatra hoe vidy soutien de deuxième sein izy anao ny agenda de rapitso atoandro eny amin'ny espace nambintso ny tianao afarana fotsiny ny hoe manao fitandremana foana ny ao amin'ny toerana espace nambintso de manana ny gel hydroalcoolique ao ampiasaina de tsika menakavy any koa de hitondra ny cache-bouchetsika de raha misy moa ny fandihizana de tsy mainty misy fepetra ajoro be mihitsy ao anatin'le izy amin'izao satria ao anatin'ny aiay aleo misalasala hoe ny fiteny de aleo mitany zay iraisana mihitsy resak'izay fa ny fetinay raha teo ihany ko zany dia fanaterakira le izy de fiaraha-misakafo espace nambintso fa tsy misy retourny rierika ty za nefa za efa tara be vao tonga mampalelo ao zay zako tsy mitovy ny honorany tonga le amin'ny sivy-sefandreny lamabe mitondra sodomo de mahafinaritra ka fa ny amin'ny alina faraiky amin'ny telopolo kosa dia ny SK Mélodie le manolotra réveillon mahafinaritra mihitsy mandriambery ny SK Mélodie P4 dia manomboka amin'ny valoralina le izy amin'ny groupe SK Mélodie any ao de misy ny cocktail de bienvenue amin'ny fatonavana buffet gastronomique à volonté de fa ny boisson kosa no mividy ianao de 70 000 ariary ny vidy pidirana amin'io tsara be ny ambiance ohatra ka araka ny mahazatra tsoiny 032 55 571 29 raha mila fanazavana ianao amin'ny SK Mélodie io ny krismasy ny taom-baovao moa zany am'ty zany de fiarapanadona kely tsika le manentanety le hoe aloha tsy mifanoroka raha azo atao sady miavaka mihitsy le elaela tsy mifety zany fa misy le fitandremana foana ao de mbadona de hoan'ny mpianakavy rehefa tena mifankalala ny ara-nipetraka nandritra ny fotoana maro zany ary tsy de mifanerasira be satria am'zao ny havana tsy de mahanty aloha ao anatin'ny aiaraka le teneniko teo de afaka mifamihina ihany rehefa mifankalala eo iza réveillon zany zao no manokana ny ambiance satria tena andia kosa aloha fa ny resaka ohatrany hoe sakafo tolakandro ny 5 zany lamina ka zay le fanentanana nataony docteur manitra teo hoe tsy maninona roga atao fiara zay atao fa zao rehefa mba misy tranga kely anainy tratra zany va ty anahy fa ela be anaty ka fefa tena hely ty ary tany am'le pharmacie ty de tonikio misy ao aminay zao fa ny orinasa no ny antoka de le orinasa zany mino afa efa tena normal lesy mividy le tsy mantsy le définition an'le hoe chirurgical aloha zany aloha iny définition iny fa tsy mampaninona ny olona tsotra ihany rehefa tena le ara-dalàna le taloha satria le zao tsy mividy zay ka fefa le ao an-trano aloha zao fa misy fantatra ihany angely mipasoana sy ny sasany rehefa jerena le tahony iny de fantatra ihany na lay rehefa manao azy satria nisy nanao fanamariana lay volombolony ao anatiny amin'ny fotsy lasa mivoavoaka daholo fantatra be zabe ny anazy zao ty le anankiray nanaovako tamin'ny maraina de hitanareo le mandeha any am'le toilette tsy de madio reny de alohan'ny pipi le mandrora kely reny de fa narina le ray satria tena tonga de tao anatiny tsy nanala tratra fony le misotro rano indraiky kosa aloha zany ny anany tany am'y CVO tratra le olona hitako de tonga de fa tsy nanao an'le izy mihitsy satria zay za fa tratra na de mihinana zavatra koa fa tena tsy tafiditra loatra ny rano am'le izy misy an'le testa tenenina ny olona foana raha vao avy ao anatiny anao ka mitsoka labozia de tokony tsy mihetsi le afo dabozia zay le izy zay le ara-dalàna fa zao tsy haiko dokotera no antaniko an'ity ny tamy voalohany azy zany lefa za le efa hatramin'ny natongavako moa de manao an'leny foana fa tsy mahazaka de nazavaina tamiko hoe misy le singa atao anaty le makera tsy zakako de ary iny arange le resaka am'izao fotoana zao hoe ahoana no anarina sy anapotehana an'izy ty satria mbola tsy tao anatin'lay tsy resika de mbola misy mitady hevitra zany am'izao fotoana zao hoe inona no azo amotehana azy miala ny trano izy tsy mifanerasera mihitsy ny dialehany
dia misasa tanana amin'ny savony izy dia manao zay hydraulique dia zao ny ataony ay dia mandeha izy dia miverinao an-trano izy rehefa avy eo vidy zavatra izy tsy miteny ohatra ny tsy teny hoe tena mety fa hitako tsy manina le tanana efa madio tsy inona satria tena misy olona nentoanay zao tena tsy mahatatenty misy dia tsy mivoaka tsy mivoaka izy azavay koa ny antony kosa aloha raso aloha azavaina ny antony ko lay ilanan'izy ty zao lay orina atao anatiny eny eo amin'ny orina isika no miainy dia ity no misivana lay rivotra hiditra eo amin'ny orina fa ny vazaha zany mahazo tombony kokoa izy am'le goltman satria lavaorina izy fa za mahita gasy petakorina fa mipetaka teo fa mampalelo sepitra kely tsisa dia zay dia manome mirary krismasy sambatra ho antsika rehetra ho an'ny rampitso engany ny zava-panatsy ho adino ny sakafo afinaritra tsy apararikibo ary ho antsika rehetra manatona ny taona manatona ny krismasy efa mahafisina ny teneny namana maly mitandrema isika mitondra fiara mitondra moto bisikileta sarety mirary fahasalamana feno antsika menakavy keo dia am'raha soanao dokotera manitra dia mbola efanenaneny eto foana tsika fa ianao ny mahafinaritra izy ho anareo ngiabeny hoe tena tsy dia ampy vola loatra eny analakely eny tsy any andravoangy sy ny sisany dia ny ankizy mampalely manatona reo petit kakanao ela satria masiso kely sady mahiny ngiabeny ely misy volom-bavany ngiabeny ely mampitahotra ankizy na izy nanjary nampitahotra mahafinaritra dia averina foana hoe misy olona mahantra manodidina anao eo manaova zavatra ho an'ireny olon'ireny efa mizao andro ohatr' zao dia aza mila toka dia aza mila tery dia aza mila afary zareo me fanampy okey inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont mifandarana nefa dia tsy miala mizafy zay manevahiny zay manasa olona alasina hitanatana lavabilaka misy masabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao miraikitra tsy mandeha amin'ny zélone fa tianareo foana Galana, miaro ny fahasalaman'ny Pante Taxi be. Orange, mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Orange.